zao dia raha voatara koa am'le fotoana am'le dansa dia tsaraka mandia azoko film zao nge mianatra dansa inona ohatr'izany verangambola amoka meko gote amomba embesa meko mena mofo de hoe miandrona ve meko ty mba ho avoaja dia mba tejereo mo le tanàna faloha aleoa de ekena e le mofo aloha zany ekena raiky za ary koa tsy manome tsofofa ohaty ty mofo ty zany efa amenareo azonareo eno koa de hoaniko dia mba embesokely mo fa very ao raha tsy de ny antranonay e ana izany raha zaho tsy afaka fa mofo aloha hoaniko a dia nareo aza mahabe problème nareo problème mba azy aterana fotsy boekely ety afanany tony tsotra le mofo aloha lasa fotsy zao mo dia lahatra bidon zay satria sao dia misy misongona aminy tsotra bebe ravavy tamin'any ma samy manavitra amin'ny fiainana bebe ravavy dia zao samy manana problème any babay bebe ravavy a voaja wa tena sérieux zany a tena manjeraka hitako vazy nasy misy aloha eko manaraka netako fa tsy lasy zany fa eko mandeha manaraka netako tala misy le voaja etiko aty daholo ny akanjo ny taratasy anatala olona misy sahirana tsy maintsy mety fa tsy bebe raha voavy ary very bebe bebe andeha hoaizy andehantena akoetana ndao mandroso hoay zany ndao aterina safaty sahirana be anao aleo ateriko loha bebe raha tsy maninona fa de tsy lalanao lala andao fa tsy maninona fa ateriko loha zany e mavesatrekany e tsy maninona fa mety mihitsy zany andao zay mihitsy ny anaterana bebe manahirana androny ka mandroso avetinao zany mandroso ty akalohary aho iny manakory mamaly ty rony ay moramora reretsy fa ohatra mianjerany atako e rondrokely eo ka tsy rody very aizy ry ie aleo fa raisitsika koa iny iny raisitsika koa iny iny le rody kely rody ajalony kely mihitsy aloha rondry ty fiary ty fa tena tsy azoko mihitsy ty bebe ravavy ty tena marina jalona mihitsy fa maninona hoa aloha ijanona mihitsy loha fa ahoana fa bebe alavitra be lalana andehanantsika teo loloaviny bebe tao kay le entana afa-baraka marina za koa tsy nijery mihitsy ty de manavesatra ny tomobila tsy mavesatra zany io fa tomobila no mitondra an'io tsy mavesatra teto malalaka be teto tokony natao teo tena afa-baraka marina za koa tsy nijery mihitsy manakorotana be ny eta kokoa tomobila tsara tarety bebe ary rehefa miditra tomobila dia apetraka ny entana fa tsy loloavina sy bataina tsony fa hitako any ana rary any ny atoko e alao aloha to dia alao mihitsy dia atao vetakakinareo sy rody ka zangy efa etsaloha etsy any ale efa traisa zany nareo rondry nitondra ny bebe ravavy efa tari amin'ny adiny firy tary zay aloha ipetraka olo reto ry bebe ravavy hitanareo a misy mangalatra hoe o tanànanay de maninona de lasa zao ny akohako de nefa ny tranonay raha tsy de le voaja zany mba natao hoe mba ambesokely ny tanàna de ny azy ndray hono manahirana azy izy ty voaja le boakely eo a-tanàny e le ao ambadika reo ve e kirenge de izy tanora hoe sahirana de netiko aby ny entanay tao an-trano andreka konao de ny entana rehetra zany tiany reto vingitana daholo zany eta be ye zay mba hitako sarobidy amiko de ny eto andro hatramy zinga very bebe ravavy ye le tapierara mbola saika etiko fotsiny zaka dia avy eo nefa ny loloavina tato anaty tomobila afa-baraka manavesatra ny tomobila tsy mavesatra zany bebe io ravavy zany a na mandeha makaiza de vongitina zany ianao lasa hoentina daholo zany resaka mandeha soa misy mangalatra ngeroa de
Sange efa mba reo fa nanana keliko fedy mbola andeha angalany akoho koa zao efa nisy nakakoho. Karaha misy manendaka amin'reto indray Hitako. reto tambe zany koa mbola Variana amin'ny vingotra indray dia misy manao fito mahery. Toy zao le mba akanjo vavahako tony dia mboda sady efa pasiko tsara dia plissé zao ty. dia alain'ny olona aniko. Za aloha etsehana fotsiny ange dia entiko verina moderna. Dia mbola miampy ny entana entsenana dia mbola izany rehetra izany ho vingitana ve isaka mandeha? Ka tsy maintsy zay vao le voaja tsy nety niambina ny tanànanay nefa ny laniny fotsiny mofo dipaina. Ka reny olona tanora fetsifetsy Hitako tanora ange reny e. manana Reny toetra. ve andeha hiambina eo na naiky hiambina rezy tsy ho eo kory avy eo. Alao any amolo eleko dia andeha aketana tsary dia andeha ody. Sady Zany. sady dia tratran'ny any 12 eo dia Fa tsy mahita fiara zara raha mba nisy an'ny rondro. Ie. Otra ny rondro. Ay izany dia ndao aloha alaina dia aterina indray bebe. aza sahirana fanareo mbola be alehibe ka. Anko aterina loko bebe sy reto entana be da be reto. Vai aloha le voaja mba vai le voaja ka amin'ny tanàna eroa dia amba vai kely aloha mba andeha aloha fa leo rehefa avy eo. Ndasa vaiko misy nareo. Dia mandeha ana rondro tsara Ie. fanabe anao fa efa tonga taty lavitra be taty fa Zany ve? sahirana. Zany Bebe ary efa reraka mba vai kely amin'anjany. afa Ie, efa vaiko tonga mihitsy, zay vaiko ro mihitsy dia. anao zao, vaiko. Vaiko avetrany. Satra betsaka rondro Bebe tsy amanaraka aza entina dolo regny ka. ka misy mangalatra ne le voaja tsy nety niambina. Ianao za vonjy zany, vonjy moa. Ka roaditry makany aminao. Tanora am'zao tsisy ilana an'ireny misy. Dia andeha zany bebe aloha. Oh, bebe raha Efa vao. mandeha ana rehetra. Ahoana ny andozalahinao aloha fa dia andeha tsena zany dia entina an'izay reto very bebe raha. Oh, ka bebe raha vavo. Sahirana anareo mbola matanjatanjaka ihany le rehetra. Tomobile ngery bebe raha vavo. Oka aloha aketa. Zay rondro Eny ary. Ary iny makany atsena e. Ay zay. An'izay nareo. Ay zay Ary. Yes. Dia efa entina tsoro reny rehefa araka. Zura andeha mandeha tana. Bebe iny ry roty. Dia tena Tena fa baraka koa za tsy nijery fa variana mitondra tomobile izy ka miloloha entana atao aoriana tao. Izy iny zany efa ela ny entina tatovina. Sy efa oviana efa 4 kilometatra izay vitanay sy izy izay. Andravanga mpitatafika rehetrarehetra. Ie. Dia sady lolaviny ihany le entana tena. Tena nololoaviny tao foana le izy fa ahoana reny sao dia mba efa Tena sao dia efa tsy hoe miakatra tension misy samy hidiny. sao dia efa Samy hoe karazana virus hafa mahazo bebe raha voavy. Virusna fanahina safika. Mampalahelo koa aloha le hoe mampalahelo akoho nisy nangalatra zany. le efa mampalahelo iny ngah dia Tena. mbola roton'ny loatra zany ihany dia olona koa tena Vonintsy mihitsy bebe. alohandrasana izy. Alohandrasana izy. Ka entana sady ohatrany efa iny efa Ie iny iny e. efa iny Anao ve ty famindrana e? Alohandrasana. miaraka amin'ny entana amin'izany andre kako mampalahelo bebe. Loko bakopahana ihany bebe raha voa. Iny fa hitany tsika hitany. Avy! Avy ve bebe raha voavy a? Hoatsay. Fangaly rehetra ny andry aty. Iandry anao Miandrasanay bebe. Fa zany efa nanay mijora nareo fa Entana Ka be tsy mandra da be sainay reny sy hitako. mandra sainay. zany efa afaka mandeha ihany e. Alô bebe aterina. Sahirana nareo Midira mihitsy bebe alô bebe ampidiriny rody mihitsy. Anao ao fa nietako be da be e. Ny tomobile rery bebe raha voavy natao hitondrana entana. Efa hoe tsomby aby Inona atao daholo hoe izy zao. zany dia lekay. Atao hoe izy zao. Zany avesatry ny zavatra. Misy fitoeran'entana ne ary bebe. Isa sertera netany ao. Mba eo misy porta bangazy. Atao kapirondro. Ie, ao arina. Aty arina fitoerany tony bebe raha voavy. Nietako fa sady Fangamba efa tefa tazomiko fa ataoko misy vasy ihany, vasy mora vaty. bebe raha voavy. Ay be ato misy fasinetany. Tô fasina entana inona no mampana. Tôvadôlo ny entana bebe raha voavy. Esatra etony. Ah, Sady amin'ny etako a. Le etako tandremo. zao re. Sady marary le. Ka dia akoho vaovao. Sisa akoho tato.
Mamary sody andao ito. Atao mamy. Bebe ravavy. Ariako. Tonga asaina mihitsy zay sorondrony aminao. Anarina kely mihitsy ty bebe ravavy ty androany. Zay ahay bebe zao tsy milanja entana. Ka hitako anena rary be mihitsy ny lohako e, na vesatra be any. Sahatra misy toeran'entana ny fa tsy napozina koa hoe bebe ilanja entana be tato aoriana tato. Sangana lala moa. Fa ahoana aloha zany fahaverezana koa any aminareo an'izany? Very foana le akoho de tsisy ny ambona ny tranonay nefa ne ny tranonay raha tsy de sambo aridy-trano aro de. Andraso fa jerevana daholo zany. Fa zay sorondro zany tena niasa saina mihitsy. Ie. Sanatria lasa dalala ve ty. Tena niasa saina mihitsy hoe ahoana raha ny bebe milanja entana be dia be amin'ny fotoana rehetra ty? Ka le izy tsy na ny atako misy sao de misy makako. Hoe rongitona daholo avy ve zany ny fananana? Za zany nieritreritra mihitsy ohatra zany raha ve ny fanombohan'le aretina coronavirus. Taitana ohatra hoe de mibata entana ho azy tena. Anary kely mihitsy aloha ty bebe ravavy ty fa za sady tsy te asika. Tsy te asika amin'izy io mihitsy fa tsy mety raha reny mitoy. Tena raha ilanja entana ohatr'ireny foana bebe isan'andro miaraka amin'ny fiasan-domy hoe miahany amin'le izy dia tena ho reraka tanteraka mihitsy ihany ka. Ka le izy ane marina hoe marary ihany loko mitondra le izy mavesatra be. Fa raha misy maka ao ane ny atako de tsy mananinina tsony ahy. Ny saina zalefa lavitra be ka. Ndana ono arody manina raha mba amboarina ny tranonay. Anamboatra fandaram-potoana io jerena hono dia amboarina fa amboarina. aza be fanahina loatra na izany ary fa zany ange mahatonga arety tsainy. Inona indray? Za raha mieritreritra hoe zay akoho very zay zao verina vatizana mety efa ao le akoho ohatra. Tsy hita mihitsy le izy. Eny efa na izany aloha amin'izao zany a be le mpangalatra. Be mpangalatra zao Amin'ny fa fahasairanana. fa tsy maninona moa tsy hoe atao mampitebiteby be amin'ny fotoana rehetra zany zay zany le tiany mba tenena le bebe. izy ane tsy voandray mandeha le resy de sany natonga ny etako daholo. Very aloha kalamara, very koa le masira, very daholo le akoho de aleo zany. Sary tena efa misy mamandrika mihitsy eo aminareo zany efa misy Eo ndray mbola hoe very ndray ny lamba miahy, very koa ny ao an-trano de inona ihany. aleo fa amboariny rôdy ny varavarana dia aza miasa saina be fa le olona koa zany tsy mba azo ekinana mihitsy fa izy koa sahirana daholo. Ka samy manana fahasairana mihitsy zao ny olona. Tena reo Nga koa misy zao azy ataoko hoe anterana, sahirana de. zay tsy sahirana fa mamboatra fandaram-potoana kely sy ny anona fotsiny fa Otra betsaka. fa tsy Tsika sahirana. zany ny fanampy foana tsika telo mianaka bebe ravavy. Ie. Any a amboarina ny aza be tranonao fanahina. sisy. Aza be fanahina. Zany a. Dia aza vingotra enta-mavesatra foana fa manjary lasa De tsy iny foana natao an-tsaina Mampakely iny lolo aviny. Ie. Fa zay ny olona fa daly tsika na hoe marary. Tsy adalaka. Ka zay matsy. Eny. Zay a. efa amboarina ny trano dia milamina. Zay Velomny fiara rondro de andao. zay andeha anatra ny bebetsika. Aterina zany. Ie atero amin'ny bebeko. Ie zay a Atera roa. mandeha tsika. Velomny fiarantsika rondro. Mahay tsara vendrio. Ohatra. Sika rehefa nandeha lavitra be teo iny Efa foana. traizina roa. Le atako avy tsy maninona. Tsy maninona re. Efa tsara toerana iny. Aza be fanahina aho. Ay mo, ie. Dao ry rondro a. Nawari. Ohatran'izay ny tantaran'ny bebe Ravoavy miaraka tamin'ny rondro sy rôdy sy ridota. Azontsika an-tsaina. Azontsika an-tsaina zany le hoe ohatran'ireny ny fitebitebin'ny olona amin'ny mety mavesatra ara-baky-teny sy ny mety mavesatra ao anaty ao a. Zay ilay jerevantsika vahaolana hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Sy ny toko sy andiny maro samihafa. Ie. Andeha tsika hijery toko sy andininy anankiray ary. Salamo fa 7:35. Salamo fa 7:35 satria le zavatra be loatra le mampitebiteby dia mavesatra. Hoe manahoana zao ny ankizy ary
ahoana indray zany zao ny fidiram-bola misy maka ny indray zany koa zao ie nahoana indray zany ny sakafo rapitso ravaka pitso sakafo amin'ny heritaona eritreretina daholo zany io rehetrarehetra io a dia andeha jerentsika hoe inona no asain'Andriamanitra ataontsika salamo fa fito amin'ny 30:5 zao lay voalaza ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Matoki an Jehova zany ankino aminy satria rehefa hoe ny zavatra mbola hodiavintsika mbola tsika daholo mieritreritra azy a dia tsy zakatsika mihitsy ny ary mahatonga antsika moy fo le izy raha vao renina vela hitambesatra dia aleo mba zaraina le izy zaraina dia le izy zarana azy a voalohany indrindra dia Jehova no anankina antsika azy a dia mba ho tanteraka le izy. Dia rehefa ankinina amin'ny Jehova dia ankinina marina. Efa tsy hoe sady eritreretiko ihany hoe dia ahoana zany satria izay le izy ohatran'izay zany le any bebe Ravoafy hoe le entana zany efa hoentina anaty tomobila dia hoentina ihany tsy tena natolotra tanteraka zany le izy fa le fiahiahiana eo ihany ohatrany hoe manaiky hoe ento eo amiko sisy Jehova ny entana sisy Jesosy dia nefany hoentina ty Jesosy miara-mibata amin'ny Jesosy entiko ihany aloha mandrapa rehefa tsy zakako dia meko anao tsy fantatro indraindray tsika mety manao zavatra ohatran'izany eo amin'ny fiainana ataoko ihany lozy azo atao fa rehefa tsy vitako ve tsy ataonao ihany dia nefa ny mitovy amin'ny bebe Ravoavy ihany tsika amin'izay fotoana izay a miloloha entana anaty fiara dia reraka dia marary ny atoka dia zay zany onaovantsika fanandramana hoe isika zany amin'izao vanim-potoana zao a mila manao fanandramana mianatra mitoky amin'Andriamanitra ary zay moa le averin'ombenombeny hoe amin'izao vanim-potoana misy antsika zao zany a zay mahatoky an'Andriamanitra ihany tafavoaka zay mahay mametraka ny entana eo amin'Andriamanitra ihany a no mahita fahombiazana zao zany ny vanim-potoana tena ilana an'Andriamanitra ary zao zany tena tokony ahitantsika tombony hoe hafa ihany le mivavaka zay zao vanim-potoana zao zany tokony ahitantsika zany so ihany afa mivavaka hafa ihany a lay mivavaka satria rehefa tsy hainao mametraka azy eo amin'Andriamanitra dia reraka ianao raha amin'ny maha-olona zany a dia tsy ho zakatsika mihitsy ny zavatra misy ankehitriny sa moa nareo fa noho ny amin'Andriamanitra rehefa apetraka eo amin'Andriamanitra le izy a dia zakatsika le izy dia zay moa zany no ifanentanantsika eto fa misy tokony dia anankiray mba nampikily amin'izay vatsosy volasoa salamo ihany mahafinaritra amin'ny salamo zany tsy fiderana ihany fa tena feno teny fikasana ihany koa misy anankiray salamo 7:24 manao hoe miandrasany Jehova ianao a matoki ary ao ka hery ny fonao eny miandrasany Jehova lay zay miandry an'i Jehova ihany koa zany a dia tena mandroso hery zay lazany eny amin'ny andininy hafa fa ny eto zany eto amin'ny salamo 7:24 dia zao hoe miandrasany Jehova ianao dia matoki zay miandry an'i Jehova zany amin'izao vanim-potoana zao dia mila matoky iza ny andrasanao eo ry tota ve tsy afa reny koa manana olana zay mantsy le tantara ty hoe mba ampio a ry tota misy mangalatra ny akoko ahoany reto zavatra feto ampio a dia mamaly mihitsy ny olona sasany zay koa manana fahasarana anay fa eto zany dia atodika ny saintsika hoe miandry an'i Jehova ianao a dia matoky aoka hery ny fonao zay le toy an'izay tena zava-dehibe lay fo io mantsy ny tena mora reraka zay miandry an'i Jehova zany dia aoka hery ny fony misy tokony andiny anankiray zao tamin'ny toriteny vakiteny fototra ny toriteny tamin'ny maraina tena mifanaraka tsara amin'le zavatra ho resantsika hoe Jehova no hiady fa ianareo angina dia ohatran'izay raha ohatra zany satria ady le fiainana ady le olana betabe zany a dia raha ohatra ka hoe tsy mangina ianao fa hoentinao ihany le izy alaoloha anaovako azy kisakisaka eo ihany ianao Jesosy a eo ihany ianao eo mijereo tsara anao azy fa rehefa tsy vitako dia raiso amin'izay ohatran'izany mihitsy zany le fomba fiainantsika amin'izao laoloha entiko a fa eo ihany ianao Jesosy fa rehefa avy eo dia zay zany le hoe apetraka amintsika hoe tena aleo rehefa hoe miteny Andriamanitra hoe apetrao
dia andeha tena apetraka 100 fa tsy hoe ao hoe raha mitondra fa tena hoe andao apetraka 100 zany le izy miara-mianatra n'izany tsika tsy hoe izay miresaka izao tapitrohatra hoe fa hoe mahay zany fa ny tenin'Andriamanitra moa dia natao ho an'ny rehetra tsy nifidy io hoe ho an'iza na ho an'iza fa ho atao an'ny rehetra dia samy miara-mandray lesona zany na izahay na isika rehetrarehetra ho atokantrano ao dia miara-mianatra tsika mianatra mametraka isan'andro ny heta mavesatra sy ny zava-manahirana amin'Andriamanitra. Ka le mametraka ny manahirana amin'Andriamanitra ny mahazatra atsika dia amin'le hoe be fanahiana dia mieritreritra foana hoe ary sao dia zao indray sao dia zao sao dia misy an'izao sao dia nietako hozy izy bebe raha ohatrany sakizitra atao anatin'ny malina tomobile mihitsy bebe raha ka rehefa mametraka amin'Andriamanitra ny enta mavesatra tsika isika dia tena hoe avelao an'Andriamanitra any le izy fa tsy hoe ary sao dia anandray sao dia zao sao dia be fanahiana loatra sika olombelona. Zatra mitranga indraindray dia ohatran'izao hoe tena entina mbavaka tokoa izy dia entina amin'Andriamanitra fa rehefa vita ny amainina indray dia misentosento indray aloha nefa efa napetraka le izy dia izay mihitsy zany le mba elantsika rehefa nentinao teo amin'Andriamanitra le izy dia matoky izay zany le narantsika dia ny antom-bavakantsika zany dia zao dia hoe Andriamanitra ampenaro mba hitondra andro eta mavesatra eo aminao iny mihitsy ny tena tsy haintsika dia mila atao antom-bavaka izy tokoa nge tantarainaka mora reto amin'le fiainana rehefa sendran'lenao le sendran'le zavatra mampiahiabetsaka dia sarotra salama ihany 2:29 hitako eto matoky azy mandrakariva ianareo zay ny mitapany voalohany mandrakariva tsy hoe maraina ihany na ny atoandro any tsy tokony isy fotoana zany tsy atokitsika an'Andriamanitra fa mandrakariva aoka atoky azy isika dia hoy ny toyany hoe ry olona loary eo anatrehany fonareo Andriamanitra no aro antsika mahafinaritra zany salamo 2:29 misy an'izany Andriamanitra ny aro antsika loary eo anatrehany dia mandrakariva satria hoe rehefa maivamaivana dia haiko ty dia rehefa sarotra vao hoe Andriamanitra mandrakariva ndray tsika ilalao ary any volasoany zao misy lalao mahafinaritra be vombonitsika le tokantrano any kilalao izay ho ataontsika amin'ity folakandro ity dia resaka rano ao amin'ny baiboly ka matetika ao amin'ny baiboly zany ny rano dia anehoana fanavotana na toe-javatra ray izay nitranga teny misy rano na akaiky ny rano namoron'ny rano dia namonjy nisy fanavotana nisy fanamaivana vesatra teo amin'izay olona tantarainao amin'ny rano ka misy rano vitsivitsy reto antaninatsika dia amin'izay mba tsara hotsika indray hoe inona no nidiran'Andriamanitra ny-tsehatra teo amin'ny fiainan'ireo izay niaraka nisy zany tamin'ilay nitantarana an'ilay rano dia ny rano zany no antaniako ny tantara sy ny olona izay tantaraina miaraka amin'iny rano iny ao amin'ny baiboly ho tononona amintsika voalohany ary mora ny fanontaniana hatramin'ny ankizy mahay azy daholo velao indray aloha ny kely mba hamaly ry zoky sy dada sy neny rehefa tena tsy mahay isainareo fo mamaly voalohany i Mosesy tamin'izy mbola zaza dia efa nifofona ny ainy dia nalefa tamin'ny rano izy mba nanavotana azy teny anaran'le rano le antaninantsika taiza zany le rano nanavotana Mosesy tamin'izy mbola kely eto Antananarivo zany dia hoe ranon'ny Kiopa ranonanosy efa namaly ny ankizy namaly zareo ny rano nandefasana ny Mosesy tao anatina moa nametrahana Mosesy tao anaty zozoro fiarakely zozoro dia nalefa tamin'ny renranon'ny Lily amin'ny Exodosy toko 2 ny andininy 7 misy an'izay dia tsara foana tadidy zany satria mankaherin'ny fo fahatsiarovana hoe Andriamanitra nanolo-tsaina ny Jokebeda tamin'izany mba navotana ny
mosesy tamin'ny rano ary raha mijery baiboly sika dia nidika ny mosesy sy ao mihitsy nylazainy hoe satria tamin'ny rano nangalako azy ho izy dia nataoko mosesy ny anarany dia mosesy fahaleri koa tao anatin'ilay izy satria izy ohatra lakana kely tsy nitomany izy rehefa mijanona ilay izy hoe vao nitomany rehefa afaka ty ririniny ty ka mivoaka soamantsara tsika fibolana dia mba manoatra zany mba atao kilalao any vakansy tsika izao mila vakansy amin'ilay zava-misy ankehitriny mbola ho avy izay fotoan'izay faharoa tamin'ny tao amin'ny baiboly tao ihany koa nisy fotoana maina ny tany tsisy ranonorana tamin'izany ary nanenjika ny mpaminanin'i Jehova Jezebela vadin'ny mpanjaka tamin'izany fotoan'izany dia Elia nandeha nitsoaka satria anisan'ireo niejehany tamin'izany toy izao ny baiboly hoe ny goaika no nasaiko namelona azy ary renirano no nosotrony dia ny anaran'ny renirano indray ny antaninantsika le vorona aloha zany fantatra hoe goaika le renirano zany sady efa ndresantsika koa ny goaika iny tamin'ny fotoanandro miarana tadidina inandray le renirano efa namaly fe ny ankizy ny ankizy zao mety sarotsarotra amin'ny ankizy matadidy an'izay fa ho an'ny ankizy tao amin'ny lesona efa nandalo tamin'ny lesona ny ankizy le izy raha tadidiny fa mety efa tsy tadidy tsony lehibe kosa efa mahay tanora renirano Kerita ao mpanjaka voalohany toko fa 7 dia ny 9 misy an'izay tantaran'ny Eli izay novelomin'ny goaika sy ny renirano Kerita izay dia tsara matadidy an'izay manana vahaolana zany Andriamanitra ny goaika eo ny renirano Kerita rano anankiray indray ary rehefa miteny ato dia tokony hohain'ny ankizy mihitsy izy ity rano iray izay nisy marary be dia be natory teo akaikiny dia nijanonany zareo eo mba ho sitrana rehefa mihetsika io rano io tamin'ny andron'ny Jesosy tetỳ an-tany izany inona moa ny anaran'ilay rano nanasitrana ie vao mihetsika ilay rano tonga dia kazakazaka zay tonga aloha eo zay takarotsaka voalohany satria nisy anjely mbola any ary ve zany moa io renirano dia mbola mihetsika ve tadiditsika ve ny anaran'ilay ranony betsiboka sy betsiboka mety rano dia mieritreritra ny iza moa le mpanjaka boka ary dia nisika atao anaty rano koa dia lasa mifangaroaro le izy fariny Betesda Jaona toko 5:5 ka hatramin'ny 7 no misy tantara saika marina le betsiboka fa Betesda fa tena sitrana tokoa le olona moa zany isaky ny mihetsika le rano ka mankilatra manetsika ny rano ny soratra masina tokony mba misy ohatr' zany mba manasitrana ny coronavirus ty mba mihetsika ny rano amin'ny endriny hafa nanehoan'Andriamanitra fanasitrana efa nitonon'ny Alain Franco teo ny rano nanasitrana n'ilay boka namana ilay commande ny miaramila ny mpanjakany Syrie dia rano no namerina azy indray ho amin'ny nofony zazakely sitrana satria tena nanahirana ny namana manko tamin'izay hoe izy zany commande lehibe nefa nanana vesatra be mihitsy zany izy dia ny rano ary manamaivana ny rano zava-be ny rano rakizy eo tadidy ve le izy efa namaly tany atokantrano fanazavana any mantsy dia ilay rano fanaovana akletika teny ankizy io manao akletika io alatsika am'izany zavatra anatsaka zany tao amin'ny onony Jordana ny namana no nasaina niditra ao amin'ny mpanjaka faharotoko 5:4 no mitantara le izy le tena efa nidroboka nanaiky ositra amin'iny sady mavomavo be le rano anankiray tamin'ny andron'ny Jesosy teo tamin'ny Jesosy tetỳ an-tany rano ihany aloha zany zao le antanitsika rehetrarehetra izay anarana nonany baiboly azy teo amoron-drano nanao ny asany andavanandro iry Petera amin'izay any voatonona ho teo i Andrea Jacoba sy Jaona dia nandalo Jesosy dia natsony hoe andao ataoko mpamonjy-fanahy anareo mpanarato-olona tadiditsika averaka izy hoe aiza ranony tamin'izay nolazain'ny baiboly
teo amorony ranomasiny Galili. Ie, ao matitiko faefatra andiny fa 7 ka hatramin'ny 12 dia izay fada zany a tery ny antsoiny Jesosy azy. Fa zao misy fotoana indray a nandeha nanaraha torom-petera dia lazainy ny tantara fa hoe efa nandritry ny alina moa zareo tsy nahazo mihitsy. Dia rehefa avy eo Jesosy ny teny hoe arotsay amin'ny lalina kokoa. Taiza moa iny toerana iny? Le rano io a, le rano le antanitsika. Ranony. Dia rehefa avy eo mantsy le izy a, saikitritra mihitsy ny arato a ary ny antso sambo kely hafa mihitsy ny anampy satria be lehibe ny aitsika rehetra ny tantara iny efa le anaran'le rano tsy fa le anaran'le rano zany mba hampahay kokoa atsika ny baiboly. Rano mpitrondro. Rano. Tadito hoe somary tsy dia mahazatra ny sofiny izay le anarana fa tenenin'ny baiboly hoe fariny Genesareta. Ie, ao amin'ny Luka 5:1-9. Dia mbola misy kely antaniko atsika anankiroa sisa. Ity indray a mora kely ity. Rano a izay nanavotan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Rehefa nivoaka avy tany Egipta ry zareo ka niamafy ny fony Farao dia nireo fa nanenjika an'ireny miaramila ny Farao. Dia nisy namalitsika tany? Ie, inona rahavale? Ranomasina mena. Naninona moa ilay izy rakizy? Sara. Sokatra dia nisy tany maina dia ilay nisy rindrina. Misy orakay moa tao amin'ny rindrina sa? Rindrina feno-trondro. Ie, dia ny anankiray a dia nisy fotoana ihany koa a Jesosy nanontany an'irety mpianany mpanarato rehetra ihany izy dia hoy izy tamin'izay hoe manakanina ve nareo? Dia tsia. Dia hoy Jesosy hoe arotsay eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny aratonareo. Hafa le tary amin'ny loha ary mitety rano zany zareo makatrondro. Dia tamin'izay a nahazo trondro be dia be zareo ary tamin'izay le Jesosy efa nanendy trondro tery amoron-drano rehefa avy eo. Raha tadidintsika izay tantara izay. Natonony ary le izy fa tsy nendasy. Ay azafady efa nisy trondro sy hafo. Ie. Nanonona ny soratra masina azy dia ny ranomasiny Tiberiasy. Ay, saika ataoko hoe galy. Fa zao ane rehefa dinihana ranomasiny Tiberiasy ranomasiny Galili ary ilay fariny Genesareta teo dia iray ihany. Fa le anarana anonan'ny baiboly zany samy hafa dia satria ny antsika fanadihadiana mba hahay kokoa ny baiboly dia mba havotra antsika daholo le anarana tononony mba amin'izay mitombo ny fahalalana. Ay zany tsy mifindrafindra rano. Fa raha ndray ihany rehefa ny anarany samy hafa. Farany tena farany ary sisa rozy a dia farany sisa ho antsika kristiana ny fanavotana hoy ny baiboly dia nateraky ny rano sy ny fanahy. Tena neo ohatra tsara Jesosy tamin'izay nateraky ny rano ho an'ny ankizy kely rehetra. Ina hoy ankizy ny anaran'ny rano nanao fanabatisa ny Jesosy? Taiza Jesosy natao batiso tao amin'ny ony raha ny ankizy amin'izao zao zany aloha amin'izao dia tao amin'ny batistera satria iny no tena rano anaty batistera. Tao amin'ny ony Jordana. Ie, tokony ho an'ny ankizy rehetra. Lahatra teo daholo ny olona dia tao batisa. Betsaka rano voalaza amin'ny baiboly fa anisan'ny santionany zany izay nantsonga iny folasoa izay mbola afaka hitaritsika zany le izy dia manaova fikarohana kely fa mbola misy ny rano ny mpitany Jakoba mbola misy ny rano be da be. Teto amintsika teto Madagasikara nisy rano andro Jakoba tantarako anareo. Le rano io zany be voay dia io nefa ny azo anaovana batisa. Dia hoe ahoana ho atao ihany hoe ty batisa ty dia ozy ny pastera hoe atao le batisa dia aizany atao le batisa eto amin'ity rano ty ka eo ange be voay dia ozy pastera tsy maninona zany voay fa io ny rano dia atao batisa. Dia nahagaga tamin'izay tsy nisy lany ny voay ny olona. Pastera ary nitsangana teo Ambovoay. Tsy nitsangana teo Ambovoay. Aka nisy pastera nitsangana teo Ambovoay. Fa mba tadidiko zany izay zatra tena nisy teto amintsika dia ilay izy moa zany mifahatra tsy nananina. Dia tsy naninona mihitsy ny voay vita amin'ny batisa rehetrarehetra tamin'izay. Dia ny voay koa zany magaga. Fa ny tena hoe renirano isa renirano fanaovana batisa.
tsika konge eto Madagasikara mba manana karazana rano rano mamba moa zany tena mahazaka atsika izy eo amin'ny klasy fahafito aby mianatra n'izany fanirarina hoe hitombo tia mba devoara zany nahazo devoara ndraiky sady valitsika ary ohatra ka hoe ranoniza ariny a le laharana taiza nao taiza arany a lay laharana dia jerena tsisy any jerena ny tsisy any avy eo nisy tampoka laharana le rano jerena za mivetsiny eny amin'ny laharana le rano dia jerena tsisy jerena eny amin'ny pompe eny an-tanàna eny amin'ny pompe eny an-tanàna bidon be da be bidon nefa zany bidon eto Antananarivo finaritra mihitsy fa zao lesona kely ty zany mahakasika ny rano ihany satria miresaka bidontsika teo efa manomboka hita hoe tsy ampy ny rano eto ambony tany zany a dia misintona lesona ihany koa zany tsika tena zava-dehibe ny fisian'ny rano dia zao nefa izy manomboka tsy ampy a dia teny amintsika hoe io koa problème ny olo io rano hoe efa miaina amin'ny andro farantsika efa manomboka tsy ampy koa ny rano dia lesonao antsika nge re bidon reny me tsy ampy rano meritra ny rano mandray lesona zany tsika ny amin'ity rano ty io moa zany misy resaka foana atao isan'andro hoe inona ny tianao tsisy rano sa misy sakafo dia hoe aloha misy rano zava-dehibe loatra ny rano dia maiza mitsitsy rano tsika alao tsika tsy robaroba fatany resaka rano hiditra amin'ny loha hevitra hatranytsika eo amin'ny ty resaka enta mavesatra ity dia matetika fampijerijery ny olona indraindray misy namana tena mavesatra oatra ny tao amin'ny tantara zao bebe mba nila fanampiana tamin'ny tota voja mba nila fanampiana tamin'ny voja dia tena tsy niezaka nanampy zany voja dia nefany a ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra atsika ihany koa mba hifanampy satria zay le ampiasain'Andriamanitra koa zany misy zany olona koa zany mba ampiasain'Andriamanitra hoe mba hifanampy eo amin'le fiainana zany apetraka tsika amin'Andriamanitra le izy dia Andriamanitra mampiasa olona mba hanampy anao amin'le enta mavesatra ohatrany hoe nampiasa ny rondro zany ampy sy ny tomobilany mba tonga le entan'ny bebe ho zakany dia ohatran'izany koa misy toko sy andininy ao amin'ny Romanina toko 12 andininy 5 Romanina toko 12 andininy 5 le manao hoe miara-mifaly amin'izay mifaly dia avy eo koa hoe miara-mitomany amin'izay mitomany matomo ny olona mitomany dia misy mavesatra ao zay dia ampianariny Baiboly koa tsika ampianarin'Andriamanitra mba hifampizarana zay zavatra manahirana zay mba hifanohana zany eo amin'ny fiainana fa tsy hoe rehefa mba misy mavesatra dia jerena fotsiny hoe io fa mavesatra io fa zaka tsy zaka jerena fotsiny fa mba mijery ny hafa koa zany tsika dia mifanohana ao anatin'ireny zavatra manahirana ireny ny mampalahelo moa amin'izao vanim-potoana misy tsika zao raha misy zavatra tratra ny loza dia alaina sary indray aloha zay tonga dia manampy fa alaina sary salamy fito amin'ny 30 dia milaza toy izao koa toy n'izay any vatosoa zay hoe salamy fito amin'ny 30 matoky an' Jehovah ianao ka manaova soa ianao zany matoky an' Jehovah dia nytoyny manao soa ianao ny anam-porofona zany fa matoky an' Jehovah ny olo anankiray dia izy koa manao soa dia fanentananao antsika hoe ny fahatokinao an' Jehovah sy hoy manaova soa ianao zay ny anentanana antsika moa zany ao anatin'izany dia izay le hoe mba manamaivana ny fahorian'ny hafa zay ny tena fanaotsika moa zany amin'izao fotoana manko le hoe makasary aloha fa indraindray koa dia ohatra misalasala zany anampy ny hafa dia avela mihitsy aloha io dia efa hita fa mijaly ny olona dia avela eo ohatra fotsiny zany zao raha eny an-tsena ny misy manao sito mahery tsisy andehan'olo tena nampy an'iny anankiray iny zany fa dia vao may miara-mijery dolo fotsiny dia ohatr'izay koa le amin'ny fiarahamonina matahotra hoe sao dia raha misy miantso vonjeo eo tanàna ohatra avy amin'ny alina tsisy hivoaka zany eo dia nefany tsy soa atao afina malagasy zany amin'ny maha malagasy atsika dia andao isika mba
iverina fandresantsika teteo any zay resaka fifampitsinjovan'izay fa androany izy amafisintsika hoe raha ianao zany le fitaovana ny tendren'andriamanitra mba hanamaivana n'le fahorinina manao a dia andeha atao amin'ny fifaliana dia samy matoky an'andriamanitra sika dia hosahana tanteraka an'le izy satria rehefa aveo samy ahita fifaliana rehefa mahita hoe io fa nandresy tamin'ilay enta mavesatra izay nitambesatra tamin'ilay namana. Nareo mpianatra Jesosy tamin'ny andron'ny mpianatra zany tamin'ny andron'ireo le fiangonana voalohany zany a tena nampiatrany izy ary zay tena anisan'ny nampandroso ny fiangonana misy ny sahirana satria voaroaka tany amin'ny fonenany tany noho n'le izy niova ho kristianina zany dia be da be zany nandalo fahasahiranana tanteraka ireo kristianina voalohany ireo dia izy samy tao zany a no ny fanampy ny fanoana zareo a zay le hoe ny raisany avokoa ny fananany rehetra tsy misy nahantra tsony teo amin'zareo tsisy hoe ory tanteraka zany satria ny fampizarandry zareo le izy ny fampitondrandry zareo zany a le zava-manahirana ary tena lesona ampianarina atsika mihitsy zany zay raha ohatra zany ka misy namatsika zany a mandalo fahasahiranana sy fahoriana dia intanina zany sika mba ifanoana amin'izy ireny mba hahafahandrareo a mazaka an'ilay mavesatra ihany keo. Ny atsika zany tsy hoe zay miandra dia ifindran'ny aretin'ny sasany fa zay manome ao amin'andriamanitra dia omena ihany keo izy. Ie tsy hoe raha nampiny ankiray dia sao findran'ny coronavirus tena mila mifanampy tsika mifanampy satria zany tsika tsy nanyresaka teo fahatokinan'andriamanitra andriamanitra nge tsy hipotra mivantana eo hoe anampy fa ndraindray izy mampiasa olona dia nao zany le olona ampiasain'andriamanitra mba anoana sy anampy zay le tena resana zay indrindra misy toko sy andiny anankiray koa tia mahafinaritra zay tiako zaraina amintsika ny salamo fa 7:1 le mitaraina amin'ny Jehovah io zany hoe amin'ny Jehovah no tena hitaraina antsika ny fahorintsika salamo fa 7:1 dia hoe dia nitaraina tamin'ny Jehovah ireo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny ao amin'le poritra tereny mihitsy ianao a dia mitaraina amin'ny Jehovah dia vonjeny amin'ny fahaterena mihitsy. Zay ny tena idealy tsy mitaraina amin'ny olona fa mitaraina amin'ny Jehovah dia zay le resantsika teny aloha zao no vanim-potoana tena anatonantsika an'andriamanitra hitarainantsika aminy fa andriamanitra nge tsy lavitra hoy izy hoe makanisa tsy lavitra be izy mitena an'izany fa eo akaiky eo izy dia mila mino an'izay koa zany a isika rehetra. Roapolo minitra satsy isana anantsika volasoa fananano izana azy indray ahoana ihaino hira aloha tsika sa iroso amin'ny kilalao aloha ihaino hira anaraka hira indray tsika zany a dia miditra amin'ny kilalao manaraka. Sandrinao no utazunikyu Fayanao rirai no andritukikyu Nifitiavanao se tsuadinukyu Nifiainaku atuluchuana Sandinao no utazunikyu Fayanao rirai no handitutikyu Nifitiavanao se tsuadinukyu Nifiainaku atuluchuana Tumbuchizu emamikyu Samajana wangu Chabelaku fatulutrana renifu Tumbuchizu emamikyu Samajana wangu Chabelaku fatulutrana renifu
mananao mitantana ny dy fa ianao iray amonjy tena ty tsisy mampanay fa eo ianao esambatrao fa manananao ny tananao mitantana ny dy fa ianao iray amonjy tena ty tsisy mampanay fa eo ianao esambatrao fa manananao Tukutsitu emamiku esambatranao ambu Jabelaku fatulutranao renifu Tukutsitu emamiku esambatranao ambu Jabelaku fatulutranao renifu Jabelaku fatulutranao renifu Jabelaku fatulutranao renifu eny ary fatso ya hiditra amin'ny famaraparana isika dia andeontsika hanao lalao satria anisany mba tena mba mahafinaritra ny tanora sy ny ankizy ny manao an'ity lalao ara-baiboly ity dia andeha farana toizantsika kely le tamin'ny heriny le anarana tamin'ny heriny janona teo amin'ny alfabe iny tsika tamin'ny heriny aintso tonga dia efa haitsika hoe inona le resaka sa verina kely anarana ao amin'ny baiboly izay mifanaraka amin'ny alfabe zany dia teo amin'ny aintsosika ny farana tamin'ny heriny raha vao mahazo anarana vitsivitsy fotsiny tsika dia efa mifindra amin'ny alfabe manaraka eny ary anarana ao amin'ny baiboly miatomboka amin'ny tonga dia manao ntsika ny atokantrano any samy miteny be da be ao ie Isaka izaka Ismaël izaka Isarasoa tsy sasana Isakara Emmanuel zany zao izy daholo mahafinaritra nahita tsara isika tao tokantrano tao andeha ho tohizantsika indray ny miatomboka amin'ny jy be da be koa zany Jesosy Jokebeda ie Jakoba misy be da be mitsy voalaza ao tokantrano zany Jaona ie Joshua Josi na oara tohizantsika manaraka miatomboka amin'ny ka indray zany zao efa tonga dia manonontsika ny tokantrano any ie Kora misy azany tsisy kora ao ka Koraita ka misy ny koraita ie iza koa Kaina iza Kaisara Kaleba Kaisara Kora Kora kay va tsy Kora Kanana koa anaran'olona sady anaran'olona kay Kora ngely Kora teo Kora ny Kora alao ataontsika hoe marina ary anarana firenena hoe Kananita tsy ka avy amin'ny Kanana ihany nanome ny Kananita taranaky Kanana eny ary manaraka indray ary mino aho fa tonga dia efa nisy ny tady miatomboka amin'ny L Lazarus Laurent tsisy Laurent baiboly Lota no misy ao Lota Labana Lioka Léa
Lazarosy izy daholo zany nahy daholo tany tokantrano zako na mamahy loatra lamba misoratsoratra ndraiky taotsaiko mieritreritra ny Joseph eny ary izay ho ny fantatra ny Alain Franco zany a ny anazy le zava-fananany ie metomboka amin'iny tsika izao M Mosesy izy akoraky izy Marie rehefa tonga Marie dia izy ako Marta Miriam Matthieu misy amin'ny Matilda moa satsy ohatrany misy hoe tena rety efa nahay tsika tany tokantrano any afa-tsy izay diso metomboka amin'ny N indray iza daholo indray ny anarana metomboka amin'ny N fantatrareo any tokantrano tonga dia misy mamaly be da be namana Nicodémosy Nebukadnezar izy moa le dadabe an'ny Nebukadnezar moa sa dadany moa tsy tadity misy any Naoma Naora Natana Naasy mba resaka zany ainy zany reo dia mahatsiara le tantinanay zay Nicole mame goûté zany fa tsy ao Baiboly fa tadidiko fotsiny ainy misy zavatra tsaroana zany izy ty toy izy atsika kely Nicole hita ny metomboka amin'ny na Oza dia misy koa moa ny Ozy Ori Obadi izy ako anarana zany le izy afaka tsony hoe izy oabolana teo eny ary P indray ary P tonga dia efa misy mahita be mihitsy Priscilla Petera Pergamos moa anara-piangonana naratoerana Paoly Penna amaraparana patriarka eny ary izy andray zao ny tonontsika era tsisy kuke moa malagasy tsisy teny gasy zany ka ie era zao rondro tsy ao anaty baiboly rondro bebe ravoavy koa tsy ao Robena ny tao ie Robena izy ako Roda Raely rehefa tadavina koa dia tsy hitandray izy ako Rahaba tsisy hoe raha Jakoba fa Jakoba eny ary toy izy atsika faraparany Rebeka izy daholo zany S Samson ie izy ako Silasy Saoly Solomon ay saseka iteny solo kay Solomon Seta izy daholo zany nahy tsara mihitsy tsika any tokantrano any anaky telo sisa ny alfabe zany hoe alfabe malagasy io telo sisa ny T Timothy Titus izy ako Tabita Tabita Tera izy ary zany Tera dadany Abraham Timeo ary ny ve tsy anaran'olona zany ao mety any amin'ny boky ny fiainany ireny zao amen Vasty ie mety mbola mahita tsika fa zay any aloha zany no voakaroka ny Z farany izy ary Zebedio Zefania Zakaios Zakari Zeblona ie tsy hoe Jablona tany Alain Franco ve natadidy an'izany atao hoe Jablona zao tsy anaran'olona zany kilalao zany le plastika dorana reny Zeblona zay variana tamin'ny sud kapokako eny ary izay le anarana minao fa nahita be da be tsika tany tokantrano ny alfabe malagasy ray manontolo zany a dia nahitantsika anarana tao anatin'ny baiboly misaotra antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara amarana fotoana tsika eny ary mission vatsy vola soa misy teny fikasana
misy teny fikasana mba tiana ho zaraina amintsika ao amin'ny salamy ihany moa zany a fa ny fatimapolo teny andininy fatimy ambin'ny folo manamafona Andriamanitra miantso antsika salamy fatimapolo andininy fatimy ambin'ny folo dia hoy izy hoe antsoia amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao antsoia ao amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao za telefonao lafa zany na miantso ao lafa fa toa dia Andriamanitra aloha atsoina manao fanandramana tena kiray ty oabolina toka telo andiny vadimy a ten'Andriamanitra azoko izy ty tamin'izan'olo tena ao amin'ny batisa dia tsaroko tsara dia zaraiko amintsika rehetra oabolina toka telo andiny vadimy manao hoe matokian' Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao matokian' Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao tsika mantsy misy fotoana mieritreritra hoe mahay zao matanjaka tsia aoka toky an' Jehova isika maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalana eny ary zay zany no namarana ny fotoanantsika indray androany volasoa fotoanantsika androany misaotra ny volasoa Alain Franco misaotra ny teknisianina koa isika satria manao ny ainy tsy ho zavatra izy ireo ao amin'ny fikarakarana an'izy ity tsy vitanay aloha raha zay manao azy fa isaorana betsaka ianareo isaorana ny anay tokantrano na izanaiza toerana zay anarahantsika zao fandary zao dia isaorana isika tsirairay avy mino fa hiditra antsehatra amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra amin'ireo olana amin'ireo enta mavesatra amin'ireo zava-manahirana rehetrarehetra dia hidiran'Andriamanitra antsehatra avokoa ny izany amen isaorantsika koa ny nanao ny eritreritra ny décoration antsika androany somary mivoaka kely tety avelany zay fa tsy tao anatiny saorina ihany koa ny nanao izay fandaminan'ny décoration zay mandrapresaka mandrapeo velomadolo tomoko
anasitrana tokoiana anasitrana ianao ny raio mahantra menatra mangariany raio fitiavana antsoko ihana umetokizao nisakio liraikio ubalsamako ianao anasitrana toko ianao anasitrana ianao raio mahantra menatra magaya raio fitiavana antsoko ihana fiainana mandraikisa tompo nono maninao anay ety ny okivisanatry na mbola lavitrality ny tananao raio no mitantanahana Kutuman
aiza moa zany tena jerena amreto efa izy man'andriamanitra ny voninahitra ry ava malala ary mahafaly anay rahalahy mianakandray ny miaraka amintsika amin'izao rosotoana izao ombako manina ny fiarabana rehetra izay efa nitononona sy ny faninonana ny fitahian'andriamanitra amin'izao sabata masina izao miarabanao pasteur andriamparatina fanera miaraka eto indray isika amin'izao folakandro izao anatin'ilay tontolo-kevitra hoe ny antso ny hiraka ary ny famonjena miaraba tompoko miaraba pasteur andriamparatso Ernesta ary miarabantsika ihany koa tratran'izao sabata folakandro izao androany isika dia iresaka zavatra manokana mihitsy satria raha ny tena izy zany pasteur dia azo lazaina hoe efa nifarana sa ao anatiny mihitsy ilay fivoriam-beny conférence générale fa no ny antony dia somary nimotra kely izy io izay rahantsika mahalala zany ary dia misy moa zany ny lancement ana programme ngezabe maneran-tany mihitsy ho resantsika fa mialohan'izay dia andao aloha isika hivavaka mba ahafahan'andriamanitra miditrantsehatra amin'izao fandarana manokana izao hivavaka isika tompoko tompo andriamanitra ray masina sy tsara indrindra zay ny an-danitra mitera sy misaotra manome voninahitra anao izay satria mbola afaka mandray fanentanana mampitombo ny ara-panahy ny fahalalana ny amin'ny hiraka zay nampanaovinao anay ka dia ampiteneno izahay reto izay ampitan'izany afatra ary tany fitaovana rehetra ianao mba ho tozoatsakany sy andavany zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen misy lohateny lehibe izy io pasteur inona moa le tena lohateny ilay ohatrany hoe tena slogan maneran-tany mihitsy amin'ny teny anglisy izy dia hoe I will go dia andeha aho zay angamba raha atao dika teny malalaka le zany zay zany le ataontsika hoe tetikasa lehibe izay raisana maneran-tany manomboka amin'ity taona 20 ity ka hatramin'ny 20 zany ao anatin'ny 5 taona indray zany dia zay indray zany zao ny afatra tokony iverimberina ao amin'ny tokantrano any am-piangonana dia le hoe andeha I will go raha afaka mamerina isika any tokantrano any dia samy mamerina avokoa mitodia amin'izay olona eo akaikinao na ianao irery aza dia mitenena mafy I will go hoe andeha teny tsy fantatra koa mantsy zany dia mba mahay miteny tsy fantatra daholo zany tsika rehetra dia mino aho zany fa anisan'ny zavatra lehibe mantsy ty ilay hoe andeha ao ty maneran-tany zany ary isy ohatra ara-baiboly zay horaisintsika ity fomba fiasa ty mantsy zany rehefa natao ny fandiniana dia ilay reo mpianatra université tany Argentine no namorona nyty fomba fanentanana misy ihany koa zany hoe aiker zany hoe ny zavatra rehetra zany zao dia miodikodina hoe anao zavatra anao asa soa amango fonja anao asa fitoriana be dia be zany tonga dia hoe za mihitsy le mandeha zay le hoe isam-batan'olona ty fanaovana n'ity asa lehibe ty ary misy ohatra maromaro zay hojerentsika ao amin'ny soratra masina vitsivitsy moa zany mety ohatra ray roa telo eo ho resantsika zany fa ity programma mikasika an'ireo I will go ty zany dia misy zavatra tsara ho fantatra zay nitenen'ny anabavo waity moa zany izay manentana antsika ny amin'io asa fitoriana filazantsara io ao amin'ny boky anankiray hoe manahaka ny Kristy lay hoe reflecting Christ zany ao amin'ny page 319 dia adikako malalaka le izy hoe amin'ny fotoana rehetra izay nanaovan'Andriamanitra ny antso amin'ny asa dia zao hoe misy mandrakariva ny lehilahy sy vehivavy zay vonona mifanaraka amin'izany antso izany amin'ny fotoana rehetra amin'ny antson'Andriamanitra dia zao foana nyvaliten'ireo olona reo hoe inty aho tahaka ny ry Isaia ry Abraham ry Isaka ry Jakoba ry Mosesy dia nanatanteraka an'izany ry Josoa reny zany dia anisan'ny namaly avokoa inty aho ary vonona nandeha tamin'ny zavatra rehetra zay natao ary mbola miantso koa Andriamanitra amin'izao fotoana izao misy zavatra vitsivitsy manodidinao ny olay hoe andeha ao io zany zay tsara ho fantatsika dia voalohany indrindra amin'izany dia ny hiraka misy zavatra telo zany
iraka na le mission dia ny faharoa zany a dia ny fitomboana ara-panahy dia ny fahatelo a dia eo amin'ny resaka fitariana ka miodikodina amin'ireo foana zany a fa i zavatra moa resantsika eo ihany rehefa avy eo fa ny tsara indrindra dia ny hoe ahoana moa zany ny base biblika an'izy ity pasteur mba ahafahany rehetra mahafantatra tsara inona indray ary zany mety tonga amin'ny afisy any amintsika izy io ty inona ary ty I will go ty go aizy ianao fa tena misy zavatra mihitsy hoe asa fitoriana mitompona ndraikitra mihitsy ianao mivantana amin'ny fandehanana amin'ny olona rehetra ary tsy mifanjana amin'izany izy io zany tsy misy hoe andeha koa ve nareo fa tonga dia ianao mihitsy le mandeha ianao ve nanolotra vary atao eny amin'ny fonja ve ianao mihitsy le manome tsy hoe ianao ve nanao asa soa amin'izao coronavirus zao tonga dia ianao mihitsy le manolotra fa aza manontany olona tsisy hifanjanana zany io ry avo malala fa manomboka zao dia ianao mihitsy le manatanteraka azy aza manontany olona koa le hivavaka ve ianao tonga dia mivavah hira ve ianao dia mitady client aloha ianao mba hiaraka hira aminao tonga dia manaova solo fa zay zany le hoe nao mihitsy zany zao a ny tena hoe ay za mihitsy no andeha ao anatin'izy ka misy base biblika moa zany zay ho resandray mandreny pasteur andao mba ho jerentsika aloha zany ny hoe inona ny ara-baiboly mikasika n'ity hoe andeha aty marin'izany pasteur fantany napetraka ihany koa dia hoe andeha ho aiza dia hanao inona rehefa napetraka zany le teny baiko hoe andeha aho I will go dia hoe andeha ho aiza dia hanao inona dia eo zany mila apetraka sy azavaina tsara io zany miditra le hoe tena pasteur teo le hoe mission sy le hoe fitomboana ara-panahy sy ny resaka fitariana misy fototra ara-baiboly zay noraisina moa zany mahakasika an'izy io raha mamakitsika eo amin'ny exodosy toko 10:5 dia misy an'ilay fantanin'ny farao tamin'ny Mosesy tena mampieritreritra be le fantanin'ny farao dia zao le fantanin'ny farao ao amin'ny exodosy toko 10:5 dia izy hoe dia nisy nampiverina ny Mosesy Arona hakao amin'ny farao indray ary hoy izy taminy mandehana manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo nefa dia ty le fantanin'ny farao izavy moa no andeha izavy moa no andeha dia mamaly an'izay zany le ino sy le teny baiko zay noraisina maneran-tany hoe I will go izavy moa no andeha aho za andeha dia raha maka ohatra zany tsika ataontsika hoe fototra ara-baiboly jereo tsara ny zavatra ataon'Andriamanitra ny antso zay nataon'Andriamanitra ohatra raisitsika ary Abrahama dia ny antso any Abrahama Andriamanitra zany rehefa miantso amin'ny baiboly dia tsy miantso vahoaka izy fa tena personnalisé zany le individuel zany le antso alefan'Andriamanitra miantso olona manokana mihitsy zany Andriamanitra dia raha jerevantsika i Abrahama amin'ny Genesis 12 misy an'i Abrahama ny antsoan'Andriamanitra ny Abrahama dia efa haitsika izy io hoe aroa Jehovah tamin'ny Abrahama ny voalohany mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao dia inona ny tena tian'Andriamanitra atongavana inona le zavatra ho atao any dia toizany izy no andiny faharoa dia atonganao ho firenena lehibe ao sy hitayanao sy abe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ao amin'ny andininy fahatelo tapany farany dia ozy izy hoe ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany zay le voalazan'ny pasteur teo le hoe ianao zany tsy mila miandry ny hafa mihitsy hoe nareo koa ve mba nanao fanampiana ny zara fanampiana ianao zany zay le hoe niantso anao Andriamanitra dia ianao mila mandeha satria Andriamanitra dia efa manana tanjona zany tiana hotratranina dia hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra amin'ny Abrahama io aminao no hitahiana ny firenena rehetra ho tonga fitahiana ho an'ny firenena rehetra zay zany le mission sy tanjona zay tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ilay antso zay tanterahantsika misy ohatra ihany koa azotsika raisina ohatra amin'ny Isaia pasteur amin'ny Isaia toko 9 io toko 9 nefa tena mahazatra atsika izy io fa zao ovakitsika manomboka amin'ny andininy fahatelo
andiny faharoa azafady andiny faharoa ok nisy serafima nitsangana teo amboniny sady manana elatra eninavy ny roa nanarona ny tavany ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanodinany ary nanandratra ny feony izy ka ny famalo hoe masina 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 Jehova tompo maro enika ny voninahiny ny tany rehetra dia niororo ny fanambanany tokonana no ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano dia hoy izy lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny fihinana malotomolotra ny toerako fa ny mpanjaka dia Jehova tompo maro no efa hitany masoko dia nanidina nanatona any serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara ary nateny vavako izany ka hoy izy endro efa nitehika tamin'ny molotra ao io ka dia afaka ny elokao ary vovela ny fahotanao ary nandre feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay dia hoy izaho inty aho irao aho mahafinaritra be le valiteny Isaia hoe inty aho irao aho I will go andeha irao aho fa mialohan'izay dia nisan'ilay toejavatra voalaza eo hoe nahita ny voninahitran'Andriamanitra izy izay voalaza eo hoe niankohaka nireo anjely nanarona ny tavany dia niantso hoe masina masina Jehova tompo maro eniky ny voninahiny ny tany rehetra dia feno setroka azy izy feno setroka ny trano feno voninahitran'Andriamanitra ilay toerana dia nahita n'iny Isaia dia ozy izy hoe lozako fa lehilahy malotomolotra azadio zany zay io zany tena nisan'ny teny fototra izay noraisina avy ana foibe maneran-tany mihitsy zany namelabelatra momban'izy io mahakasika le ty le hoe ezaka le tetikasa lehibe hoe andeha aho ty hoe isika dia tahaka ny Isaia zay malotomolotra ao amin'ny firenena maloto kanefa Andriamanitra tia ampiseho ny voninahina amintsika zay le izy tia ampiseho ny voninahina amintsika Andriamanitra dia ny zavatra nataon'Andriamanitra teo voalohany indrindra nahatsapa aloha Isaia fa maloto izy nahatsapa izy fa olona maloto faharoa Andriamanitra no nanao dinga dia inona zavatra natao nisy anjely nanidina nanatona dia naka vainafo avy teo amin'ny altara dia natehina tamin'ny olotra Isaia dia niteny hoe afaka ny eloko ao voavela ny fahotanao avy eo amin'izay Andriamanitra vao niteny tamin'ny Isaia hoe iza no irako ary iza nandeha ho irakay tsy nanana excuse tsony Isaia fa tonga dia namaly izy hoe inty aho irao aho tena lesona lehibe zany io tantarany Isaia io ny tena marina satria indraindray zany zay koa zavatra misy eny amintsika tsiraray avy isika mety resy lahatra lay iraka zay ampanaovin'i Jesosy atsika ay mila mitory sika mila manao asa soa mila mba ho tonga fitahina ho an'ny olona rehetra sika mila manao zao fa ny olana maloto mbola maloto tsika mbola maloto dia tahaka ny Isaia mila nio koa tsika zany satria lasa sakana zany izy io lasa sakana amin'ny tsy amalitsika le hoe inty aho irao aho dia lasa sakana le izy tena eo indrindra zany no mahatonga atsika tena iresaka mazava tsara hoe so zavatra atao sy tetikasa lehibe maneran-tany zao zany dia tena isam-batan'olona ary mila ny fahavononana sy ny fanoloran-tena ny tsirairay avy zay le nitenentsika teo hoe tsisy mifanjana tsony zany zao ny samy ao anatin'ny fiangonana tsy misy mifanjana amin'ny pastora na mifanjana amin'ny olona tsy asan'ny pastora rery le izy fa asatsika tsirairay avy isika nazo an'ilay iraka lehibe an' Jesosy Kristy hoe mandehana dia ataovy mpianatra dia zay zany ny zavatra zay hoe tena miantefa amiko mihitsy le izy raha vo mbola tsy tena resy lahatra zany ny isam-batan'olona hoe izy mihitsy lay tiana resahana amin'ilay hoe tena za mihitsy mila mandeha dia mbola lavitra dia lavitra zany ty ezaka ty ny atanterahana azy ka dia manainga ny rehetra zany mba ho tafiditra tsara ao anatin'izay amary tahaka ny Isaia hoe inty aho
irao aho raha misy zany hoe iza no anao oatra zao fotoana fanolorantena sy tonga de mampazoto ary mampafana fo am'izao mantsy de hita sy tsikaritra fa ohatra ny tambatambazana zany ny olona amin'ity asan'Andriamanitra ity la sambinambin-javatra mafana fo be ny olona any amina groupe isan-karazany any amin'ny fiarahamonina eny any amin'ny ekipa zay misy azy raha mpanao fanatanjahantena izy any amin'ireny fikambanany teraky ny de misy teraka maro samihafa mafana fo manao t-shirt izy mihitsy le mikarakara manao ny zavatra rehetra ary tena tompona ndraiky fa rehefa amin'ny asan'Andriamanitra de ohatra ny tsy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana fa mipetrapetraka moramora dia ohatra ny hoe isan'olona fotsiny ao anatin'ny fiangonana ka izao ry ava-malala andeha isika tena hiditra an-tsehatra amin'ity asa ity na de ao anatin'izao toe-javatra zao aza misy ihany ny zavatra irika azonao idirana nefa manaraka fipetra amin'ny fanaovana ny asa fitoriana ary zay no mahatonga antsika manao ny ezaka rehetra eto amin'ity onjam-peo sy aty amin'ny any amin'ny tambajotra any zany manaparitaka nireo afatra sy toroteny maro samihafa ho avy indray zany zao ny apokalipsia amin'ity herinandro ho avy io de fa isika indray zany zao hoe zany ny irika mba hidirana any amin'ny tokantran'ny olona rehetra ka de manasa antsika mba ho tena tafiditra ao anatin'izay ezaka izay misy zavatra hafa ihany koa pasteur mikasika an'izy io ao amin'ny baiboly ao inona koa mbola azo resahana zany mikasika an'izay ao amin'ny Matthieu toko fa 1:20 misy fanoarana zay nolazain'i Jesosy zany ao manomboka amin'ny 9:20 Matthieu toko fa 1:20 de ozy izy hoe faona kosa ny hevitrareo izy nisy lehilahy nanana zanaka roalahy dia nakeo amin'ny lahy matoa izy satria io zany zanaka voalohany zay hoe tena hoe mba hiantierana zany ao mitokantrano lahy matoa nakeo amin'ny lehilahy matoa zany lay ray mpianakaviana lay lehilahy dia nanao taminy hoe anaka andeha miasana amin'ny tamboloboko anio miantso any lehilahy matoa le ray mpianakaviana dia nanome iraka mission hoe mandehana miasana amin'ny tamboloboka inona ny zavatra anseho 9:20 fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha nefa noho ny afaka zany ozy izy dia nanendy izy mahafinaritra eto nanendy izy ka nandeha ihany zay zany zao le voalohany nantsony izy de nomena mission izy de namaly izy tsy andeha ozy izy fa rehefa afaka kelikely de nanendy izy de nandeha ihany inona ndray ny zavatra aseho tamin'le faharoa andeha ny fahatelo andeha fahatelopolo azafady dia nakeo amin'ny faralahy izy ka nyteny toy zany koa hoe anaka andeha miasa any amin'ny tamboloboko anio de inona zavatra navalon'ilay faralahy ary izy namalika nanao hoe andeha ao tompoko andeha tena nanome toky andeha tompoko kanjo ahoana toinao izy tsy nandeha izy fanontaniana petraka andeha 1:30 iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon'ny rainy petraka amintsika koa zany ten'Andriamanitra zany ray am'ireo zany tsika ray am'ireo zany mizara roa zany ny ary tena io mihitsy ny ohatra ao anatintsika tsirairay avy ao anatin'izany ny tenanay hoe anao an'ity andeha rehefa voatendry amin'ilay voalohany taona ao anatin'ny nomination iny de tena mafana fo be 2 volana 3 volana avy eo de tsy hitakory mandrapatapitry ny taona ka Andriamanitra zany tsy Andriamanitra miovaova amin'ny zavatra rehetra zay atao fa tena Andriamanitra zay tokony ho stable foana zany amin'ny antso rehetra zay atao ny tsirairay avy ka zay zany mahatonga antsika hoe andaotsika mba tena mety misy ihany koa ny fialatsindry hoe tsy vitako io za ve de mahay an'izany fa mandeha nefa ianao zay zany ny tena zava-dehibe ianao le mandeha mihitsy ary le dingana mandeha le fanaovanao voalohany iny zany de tsy te hijanona ntsony io zany ohatr'izay foana eo amin'ny fanandramana ara-panahy
lay dingana voalohany ataonao iny fotsiny raha ohatra ianao mbola tsy vita batisa fa le dingana mamaly ny antso rehetra ao anatin'ny conférence ao anatin'ireny zavatra iny iny dingana voalohany iny fa rehefa avy eo ianao milamina tsara eo amin'ny fanapahan-kevitra zay raisina dia ohatra zay ihany koa hoe nidingana mandondona varavarana voalohany nidingana mizarazara zavatra tsotsotra voalohany fa tsy te hijanona ntsony ianao zay zany le hoe andeha aho anao zavatra ka zava-dehibe zany in'lay ohatra n'lay izy mirahalaza indresana teo iny pasteur ary tena iny aza ny tena mahalaza ny teo hoe andeha le Isaia zany le fanolora teo ny iny ty fa eto ndray tena hoe andeha mihitsy ao anatin'lay tanymboroko manana iraka ao atsika tsiraray avy ny tompo manana ny asa mpanaovina atsika ny tompo na manahoana situation na manahoana dia tsy mitsahatra mihitsy ny tenanay eto manentana hoe andao andeha anao an'izany iraka izany araka izay azonao atao dia mahafinaritra moa zany ireo olona zay tonga sainany amin'izany fa dia mizara teny fikasana mizara tenin'Andriamanitra ny amin'ny Facebook reny moa zany tena ataon'ny olona be dia be ny manao zavatra any amin'ny télévision any izay hoentina mbavaka mba hamokatra reny zavatra rehetra zay atao reny any amin'ny radio sy ny onjam-peo any misy zanak'Andriamanitra zay mafana fo mampita ny afatra ka dia mampahery anareo mandrakariva izahay toany ho eto mbavaka izy reny ao anatin'izao toe-javatra iainantsika izao mino fa mbola misy zavatra ihany koa raha baiboly zay tiana ambara pasteur mikasika an'izay hoe tena intia ohatra ny Josoa zany zao ny anazy ndray tonga dia izy mianakavy mihitsy lay ary amin'ny Josoa zany le hoe fidionareo zay ataonareo zay tomponareo fa raha izasy ny ankonako kosa dia anompo an'i Jehovah izahay zay zany le tena zay mihitsy tsy fantatro zay ataonareo zao zany fotoana fanaovana an'izay ihany koa tsy haiko aloha zay ataonareo na ahoana fa raha zalo dia tena zahay fa resy lahatra fa ty le zavatra atao ary mazava zany fanetanana izany ka dia aoka hifidy ny andeha isika manomboka izao ary averina mandrakariva isaky misy zavatra ao anatin'ny fiangonana I will go andeha dia ianao am'izay za I care I will do sy ny sisa fa zany moa teny anglisy fa hoe anao an'izany zavatra zany hikarakara tonga dia ataonao mihitsy zany le izy fa aza miandry ny olona afy mbola misy ohatra ihany koa ve pasteur azo raisina mikasika an'izany misy ohatra mbola azosika raisina fa raha somary fitiantsika kely pasteur zany sady valitsika le fantaniana hoe andeha aho dia andeha aiza dia anao inona dia le Matthieu 7:20 andeha fa 7:10 sy ny 20 dia mazava be le teny Jesosy ao dia hoy Jesosy hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra aiza ozy izy ny firenena rehetra io zany le izy hoe andeha aiza ianao dia andehanao inona dia io le izy any amin'ny firenena rehetra any no ale zay rehetra fantatra hoe firenena rehetra dia ny zavatra atao dia manao mpianatra ataovy mpianatra ny firenena rehetra satria indraindray koa zany tsy mazava tsara zany hoe inona moa le zavatra atao dia aiza no ale mbola hijery ohatra raha baiboly ihany koa tsika rehefa avy eo zay anampy atsika manazava kokoa amin'izay le hoe aiza moa zany le tokony ale inona le hoe firenena rehetra aiza le firenena rehetra za zao mipetraka eto sy manandrarina dia aiza zany tokony andeha indraindray koa tsy fantatra le izy tsy mazava le izy dia sahirana ihany fa hojerevantsika misy ohatra ao amin'ny baiboly voalaza eo ao amin'ny Matthieu 20 ao Matthieu 20 dia misy fanoarana zay manampy atsika ihany koa vakitsika manomboka andihy voalohany Matthieu 20 manomboka andihy voalohany zao voalaza ny ten'Andriamanitra fa ny fanjakan'lanitra dia tahaka ny lehilahy tompotrano izay nivoaka maraina koa hanakarama-piasa ho any an-tanymbolobony ary efa ny fanekeny tampiasa fa ho denary isan'andro ny karamany dia nasainy nakany amin'ny tanymbolobony ireny andihy fahatelo ary mivoaka tamin'ora fahatelo izy dia nihita ny sasany nanino izy izy nitoetra foana tena tsena ka hoy izy taminy mandehana koa ianareo akany amin'ny tanymboloboko fa izay ankevy marina dia omeko anareo ka dia lasa ireny andihy fahadimy ary mivoaka tamin'ny ora fahenina sy tamin'ny fahasivindray izy ka nanao toy zany koa andihy fahenina ary efa tokony tamin'ny ora faharaiky ambin'ny folo
io zany fotoana farany azo isana dia nivoaka izy ka nahitany sasany mitoetra eo teo izy tam'le olona zay mitoetra teo zany nahoana ianareo mitoetra foana eto mandritry ny andro de hoy izy ireo reo olona reo namary satria tsy nisy olona nanakaramanay de hoy ra lehilahy taminy mandehana koa ianareo makany amin'ny tamboloboka afinaritra ve io tantara io a nisy fotoana zany nisy fotoana zay nivoan'ilay lehilahy ny antsolona iasa nisy fotoana mario tsara io a nisy fotoana efatra amin'ny vola zao tamin'ny ora fahatelo fahenina fasivy faraky ambe folo de zao zany ry havana malala isany misy fotoana zay iantson'Andriamanitra iasa misy fotoana dikan'izay aza manjeny andro lava misy an'izay teny zay aza manjeny andro lava tsy fantatrao ny fotoana fangamba mety zao mihitsy ny fotoana zay iantson'Andriamanitra atsika iasa any amin'ny tanymbolobaka satria reto olona zay nantsona reto any voalaza eto fa mitoetra foana ozy izy ny sasa mitoetra foana eny an-tsena sasa mitoetra foana hoe tsy misy olona manakarama dia eo mitanaka te mandany andro fa lay lehilahy zany de mahafantatra ny fotoana hoe fotoana fiasany zao ary voalaza eo fa ny olona natsona farany de tamin'ny ora faraky ambin'ny folo io le voalaza teo hoe io ny ora farany zay ahafahana mampiasa olona zany tsisy tsony no orinan'io dia mila tena azosika tsara zany ten'Andriamanitra zany mino fa matony fohy be maneran-tany tena manentana ary nametraka nyty tetikasa lehibe ty hoe I will go ao anatin'ny 5 taona hatramin'ny 5 tsika de io ny tetikasa zay tanterahana za mino fa tena fotoana zao tsy raharay avy mihitsy no mila mandray fanapa-kevitra araka ny teny pasteur teo hoe enao mihitsy mila mandray fanapa-kevitra hoe andeha tsy miankina amin'ny sasany zay mbola mitoetra eny an-tsena eny mbola variana sisy fa enao mihitsy zany mila mandray fanapa-kevitra am'izao satria zao ny fotoana zay iantson'Andriamanitra atsika ho amin'ny asa tena ohatra lehibe mihitsy ry ava-malala ty le niraisindray mandreny pasteur atao amin'ny le tao Matthieu teo zany hoe tena be dehibe loatra no mitomoemoepo indrindra moa fa sady nisy an'ity confinement ty zany lay hoe congé planétaire moa zany filaza azy le hoe planeta ray manontolo de tena hoe mijanona ny olona de mihinan-kanina ny olona de manao Facebook no de mijery télé indray rehefa reraka amin'izay de tsy misy fieverana ninina mihitsy sy ny zava-panahy ka eo zany ny tena hoe nefany a de misy fotoana ihany rehefa maraina be dehibe mifanaretsaka ny olona hitanao eny an-tsena eny hoe tena tsisy zavatra azonao atao mihitsy ve na de mba mitondra tracte ho an'ireo mpivarotra sy ny sisareo aza misy zavatra zany hoe tena raisitsika ny tany aza mitongoetra foana mahafinaritra zay tena mpandinika anankiray zay hoe l'oisiveté c'est la mère de tous les vices ny fidonana am-poana no reny ny fahadalana rehetra ka ianao zany raha vao midonana am-poana mitanytaninandro fotsiny fa hoe am'izay mainy coronavirus midonana am-poana zany isika eo amin'ny ara-panahy tsy tafavoaka mihitsy isika ka aoka zany mba tena raha tsy io koa mantsy raha vao tsy matanjaka tsara hoe tena feno fanasy mangataka an'io mandinika ny ten'Andriamanitra de lasa na ianao aza maivana zany eo amin'ilay zavatra zay atao ka zay zany mahatonga atsika hoe ndao ty tsy donana am-poana ntsony nitoetra foana fa mba tena anao niezaka rehetra amin'ny fanatanterahana an'izany hiditra eo amin'ny tapany faharosa aby isika andao angataka hira anankiray aloha amin'ny teknisianina dia hiverina indray tsika rehefa avy eo Izausiana matsunirai iturinya faccia fila zanzara su hitauna nyulula
itoriny afatra filazantsara so hitaona ny olona hanatonany ray mba hanomposiankato ny teniny isykapino ety mantsoniray hampianatra ireo tsy mahafantatra fa be ny vokatra fa ny piasa no vitsy ho mirasa saina mita ny afatra mandeany anao mitory ilay filazantsara soa katory lazao ambarao orenizao tontolo izao kanorana antitra na mbola zazabodoaza filazantsara so hitaonany olona hanatonany ray mba hanomposiankato ny teniny mandehanaka mitory ny afatra eny ary araka ny nambara teo zany pasteur sy ireo zay mijery mandre atsika ihany koa dia mihodikodinao amin'ny zavatra telo ity le hoe I will go ty zany mialatsiny moa zany fa de zay le ohatrany hoe mora kokoa ambavany amin'ny teny anglisy de mialatsiny fa azavaineo ihany hoe andeha ao moa zany le izy dia misy zany le mission de misy le hoe spiritual growth de misy le hoe leadership reo zavatra telo reo zany ka efa hitantsika teo zany sady nisy resaka ara-baiboly le resaka am'le mission le mission le iraka mihitsy zany izay ao anatin'ny olona tsirairay avy hoe tena ao anatin'io moa zany rehefa jerena le tahirikevitra de tena misy hoe tena misy sacrifice mihitsy na hoe tena mialatsiny hoe tena misakra mihitsy amin'ny asan'andriamanitra be de be ny olona manao sacrifice amin'ny zavatra hafa fa rehefa amin'ny asan'andriamanitra je tena misy manao sacrifice hoe tena manao sorona mihitsy fa de ambolena moa zany rehetrarehetra zany ao anatsika tsirairay avy mba tena hoe manao ny ezaka rehetra ao ihany koa zany hoe tena fitorinan'ny filazantsara amin'ny any ivelany fanekenan'ilay antso tahaka ny Isaia zay nyresahana teo ry Abrahama tena hoe miala amin'ny toerana mihitsy de mandeha any amin'ny toerana hafa mba hanao mission sy hanao ny iraka zay nampanaovan'Andriamanitra ry Joshua efa hitantsika teo eo ihany koa lay izy roa lato amin'ny fanoharana teo hoe tena nandeha le anankiray na de nandaza teny amin'ny voalohany ka reo rehetrareo zany tena zava-dehibe ao anatin'le hoe mission mbola misy zavatra ihany koa zay tiatsika ho resahana ao amin'ny baiboly mba handraisana lesona maromaro pasteur andao jerentsika hatrany aloha zany ao amin'ny marika tofadimy misy tantara ihany ko zay raisitsika zany anazavatsika mahakasika nyty le tetikasa lehibe ty hoe I will go tantaran'ilay demoniaka izy io tany amin'ny fahatan'ny Gerasena itsika tsara le tantara io zany marika tofadimy misy anazy de ohatroatra zao zavatra anseho amin'ny andinin'ny faharoa zany de hoe ary no niala teo tsampikely izy niaraka tamin'izay de nisy lehilahy azo mpanamaloto nyvoaka avy teny amin'ny fasana ka nyfanena taminy andifatelo fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony
na dia tamin'ny gadra aza eto indray zany le tao Matthieu toko 2 pastora dia hoe mitoetra foana fa ty lehilahy ty indray zany a mitoetra izy any amin'ny fasana any amin'ny fasana izy mitoetra kanefa itsika tsara fa maty no mitoetra any amin'ny fasana maty tsy misy olona velona mitoetra any amin'ny fasana kanefa ty lehilahy ty a tsy olona maty fa olona velona kanefa mitoetra any amin'ny fasana dia zao zavatra anseho tsy nisy olona zy izy nahafatotra azy ao amin'ny 14 moa dia milaza izy a nytapany farany ao amin'ny 14 dia ozy izy hoe ka tsy nisy olona nahafolakazo izy izy tsy nisy olona nahafolakazo ry havana malala izay mirahalahy zany zao eto a dia milancer an'ilay le tetikasa maneran-tany hoe I will go zay iraisatsika rehetra maneran-tany dia ampitaina amintsika ty afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra ity hoe sao tsika io a mbola mitoetra any amin'ny fasana mbola misy zavatra maty zany ao hoe misy maty matoy ianao mitoetra any amin'ny fasana dia maty zany dika maty sao dia misy zavatra maty ao anatytsika ao maty ny fitiavam-bava maty ny fahazotoana manao asa fitoriana maty ny hafanam-po maty hitan'ny pastora zany amin'izao confinement zao a be da be zavatra amin'seho ary ny tena atahorana dia sao dia miamaty mizavatra maty dia zay le hoe mitoetra any amin'ny fasana kanefa olona velona mizavatra maty ao anatytsika ao dia zay indrindra mahatonga anay mirahala eto tena manentana atsika zany hoe ianao mila mandray fanapahan-kevitra tahaka ny Isaia hoe inty aho irao aho inty aho irao aho misy zavatra mila dorana koa aminao satria tamin'ny Isaia dia napetraka tao amin'ny vavany le vainafa misy zavatra mila dorana koa ao misy zavatra mila levonina koa zany ao anatsika ao misy zavatra mila levonina zay mety manakana atsika tsy andeha dia volaza eto hoe tsy nisy olona nahafolaka an'ity lehilahy ty tsy nisy olona nahafolaka azy zay natonga azy nitoetra tany amin'ny fasana tsy voafolaka ntsony izy tsy fantatro zany zao hoe efa 7 volana zay tsika amin'ny confinement mbola mety ho folaka anao iasa ihany ve tsika ity zany zao fantanina ngeza be mipetraka hoe mbola mety ho folaka hanao asa ve tsika sa tena tsy folaka ntsony hoe tena efa ela zay confinement zay efa bolana ane zay na tsy haiko ntsony efa tsy folaka ntsony manao asa zay le eto hoe tsy nisy olona nafolaka azy ntsony fa zavatra mahafinaritra dia zao nifanena tamin'i Jesosy ity lehilahy ty nifanena tamin'i Jesosy ary efa nifanena tamin'i Jesosy dia niankohoka teo anatrehany 14 milaza anazy fa no nahita an' Jesosy tena lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankohoka teo anatrehany niankohoka teo anatrehany Jesosy tena mahafinaritra hoe tantara io dia somary feziko izy fa ny hafarana sitrana izy zay aloha ny voalohany indrindra sitrana izy ary efa sitrana izy dia zao zavatra nataon'i Jesosy taminy 19 ary efa iondrana teo tsamokely Jesosy andeha zany Jesosy dia nangataka taminy ilay demoniaka mba anaraka azy Jesosy niondrana tsamokely andeha dia nangataka ihany koa ty lehilahy ty hoe zako mba andeha Jesosy zay le mahafinaritra be I will go zako mba andeha Jesosy fa niteny Jesosy taminy 19 nefa tsy navelan Jesosy izy fa hoy Jesosy taminy mody ihany any an-tranonao hoany amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy namindra fo taminao 20 dia nandeha izy zay le hoe I will go nandeha izy fa ny zavatra nataony nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy nandeha izy tsy navelan'i Jesosy nanaraka azy fa ozy Jesosy mandehana
ary ianao mandeha ary ianao mandeha dia nandeha izy dia nitory tany Décapolis. Tena eo indrindra mantsy mifanaraka mihitsy zany zao lay leçon sekoly sabata sy tamin'ity herinandro ty amin'izao fotoana iainantsika izao mihitsy nga maky finlera raha teo moa zany ao anatin'ny izay tontolo zay izy ao amin'ny fiangonantsika maneran-tany dia tena hoe fotoana fanentanana andrehetra hijoro vavolombelona amin'ny fomba rehetra zany ka dia isy ihany moa zany ny zavajavatra vitsivitsy zay ho resahana amintsika hoe inona tokoa moa zany no azonao atao manoloanany zany hoe mba tena manao zavatra ianao zany zay mantsy ny tena olana hoe raha tapitra zao confinement zao dia zavatra roa ihany mety hitranga na ianao tena lasa mafana fo be na ianao tena to de maty tena niemotra tanteraka mihitsy sady tsy makany am-piangonana ianao no tsy lasa tsy folakatsony zany le izy ka eto zany dia zao hoe zao toe-javatra mitranga zao zany no ahitana hoe iza ny tena sisa ivokeo mantsy rehefa tapitra ny confinement eny ary fa dia miverina daholo ny fiangonana dia hita eo izy ny tena sisa zanaka sisa ao anatin'le izy ka dia mino azy zany fa isika rehetra zay manolo tena sy mafana fo zao ny fotoana fahamelezana mafy ny tena homangana na dia matory foana aza tontolo ny andro famolahan-tena fifoazana maraina famolahan-tena amin'ny fanaovana ny ezaka ara-panahy rehetra zany zao satria zay le mahatonga n'lay zavatra faharoa ao anatin'le izy hoe spiritual growth na le hoe tena fitombona ara-panahy ny fandehananao zany ny olona anankiray zay tsy mandeha dia tsy mba mitombo zany mihitsy ny olona anankiray zay tsy misakafo zany dia tsy mitombo izy na nitolana na nofo na ny ozatra ka raha hoarina amin'ny ara-panahy hoe ny olona zay tsy mamanana ny tenany amin'ny zava-panahy dia zao hoe kozatina ara-panahy zany tsy misy ozam-panahy mihitsy zany ianao hiatrehana ny zavatra rehetra ka zao nefa ny fotoana tena hitanao hoe ao tsara ve ny endurance anao lay hoe tena vitanao ve le azakazaka hatramin'ny farany ka dia zao ry ava-malala tena andeha isika mba hahatonga antsika hitombo eo amin'ny ara-panahy dia misy zavatra zay tokony ataontsika hoe enao mihitsy aloha ny tonga mpianatra zay mantsy lay hoe discipleship zany tena hoe enao mihitsy sady mampianatra olo ianao no enao ny tonga mpianatra zay ny fitombona ara-panahy individuel zany isam-batana araka zay voalaza teo ny fianakaviana dia tahaka an'izany ihany koa aoka zany tena anao ny atsika tsy ho zavatra amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana rehetra ary ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana nametraka mihitsy ny filobe maneran-tany ao anatin'ity hoe tokony God first zany hoe Andriamanitra ny loha laharana amin'ny zavatra rehetra zay atao alohan'ny voana an-trano Andriamanitra aloha alohan'ny andehananao vanany raha rasy ny zavatra kasiana rehetra Andriamanitra aloha mba hahatonga anao zany ho tena vavolombelon'ny Kristy eny amin'ny toerana rehetra ka dia tonga amin'ny fotoana zany zay zavatra zay nyresahantsika izay ny zavatra anankiray zany zao zay nataon'ny mpianatra ao anatin'ity ao amin'ny marka toko fahaenina amby folo dia ny andin'ny faharoapolo marka toko fahaenina amby folo andin'ny faharoapolo dia mahafinaritra le tenin'Andriamanitra eto hoe fa izy ireo kosa dia lasaka ny toroteny eny tontolo eny ary ny tompony ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay momba azy zany hoe nandeha izy ireo nitory teny eny tontolo eny amin'izay fomba rehetra ahafahana manatanteraka an'izany ka dia io moa zany samy manana fanomezam-pahasoava misy olona tonga dia samy eny tontolo eny na dia ao anatin'izao toe-javatra zao misy olona ndray manaparitaka DVD ny tena ataony ary mahafinaritra hoe tonga dia misy mividy DVD amina conférence reny dia lasa paritany reny sasany mividy carte kely dia maka conférence aty amin'ny oazisy ataony ao anatin'iny dia zarainy misy be deaibe zany zay tsapa manao zany misy tonga dia mamboatra tracte fotsiny zao dia mizarany zany rehefa milaza ny fahamarinana dia tsisy olana misy manao alasarina hoe zay mba meo an'ilay alasarina version électronique fa zay dia ampianatra olo dia alefa reny rehetrarehetra reny be deaibe zany ny zavatra azotsika andehanana fa arakaraka ny fanomezam-pahasoava ny sasany ray manao asa soa dia mizara zavatra isa tokantrano dia mivavaka ho an'ireo olona reo dia mametraka zavatra kely mba ho asa fitoriana ary misy olona zay babon'ny Kristy ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny zavatra tia natongavana zany dia hoe aoka ianao andeha aoka ianao anatanteraka ny baiko izay nomeny Kristy satria zay le hoe I will go isam-batan'olona zany antso zany ngao mbola misy zavatra anankiray farany zay resantsika ihany pasteur ao anatin'izay avy ao amin'ny baiboly ny Korintianina voalohany dia tenin'ny Paoly eto ihany koa zany manaitra io koa efa haitsika ary niverimberina teto foana tamin'ny fandaratsika teto ty Korintianina voalohany toko 7:9-10 dia zao ny voalaza eto
Korinthiana voalohany toko fahasivy andiny fa enina amby folo tsy haiko raha mandray mamaky tsara ny any atokantrano any na dia miaino fotsiny fa raha mitory filazantsara aho dia tsy misy orereko satria tsy maintsy manao izany fa lozatsika raha tsy mitory ny filazantsara isika zay ve ny eo lozatsika ve ozy izy lozako dia eto ihany koa hoe raha tsy mitory filazantsara tsy hoe isika fa aho ka noho izany miantefa amin'ny isambatan'olona zany ty zavatra ty ka izany hoe za mihitsy ny ray fa tsy manao an'izy tya dia loza ho ale izy fa tsy hoe loza ho an'ny fiangonana na loza ho an'ny fianakaviana fa enao mihitsy zany no zay le hoe tena isambatan'olona hoe tsy maintsy manao an'izany aho foana zany zao ny resahany rehefa misy zavatra za aloha inona ny zavatra manaka na tsy andeha tsy anatanteraka n'izany asa izany fa dia mifanetaneto isika inona ihany koa pasteur mbola azo ambara mikasika an'izay ndao tsika maky teny eo amin'ny jaona voalohany toko voalohany jaona voalohany toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany sy ny andiny ka hatramin'ny andininy fahatelo jaona voalohany toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo zao voalaza ny ten'Andriamanitra dia ozy izy hoe izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay izay efa hita ny masonay izay efa nojerenay sady efa notsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiainana dia le teny fiainana io tsika maka référence tsika any amin'ny jaona toko voalohany andiny voalohany dia le hoe ary ny teny tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany teny sisa ary ny teny dia Andriamanitra amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo izy eo amin'le jaona toko voalohany dia hoe ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika ozy izy ary hitanay ny vonainy dia voninahitra miendrika hoan'ny lay tokana dia tsy iza fa Jesosy zany le teny fiainana eto Jesosy dia zao le izy izay efa renay hitany masonay nojerenay notsapany tananay dia ny amin'ny teny fiainana fefa naseho ny fiainana ozy izy ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay tao amin'ray ka efa naseho taminay leso naseho koa sabatatsika tonga vavolombelona dia ozy izy andiny fahatelo izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba azahoanareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amin'ray sy amin'ny Jesosy Kristy zany zay zany lisy pasteur hoe ianao tsy afaka anambara zavatra tsy hitanao zavatra tsy renao zavatra tsy nyainanao tsy afaka ny anambara zany ianao ary zay voalaza eto hoe izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo satria efa tonga vavolombelona izay izy izy tonga vavolombelona zany izay ka manambara aminareo dia jereo tsara le tantaran'le demoniaka leo marika toko fadimy dia nyteny Jesosy taminy dia hoe modia any amin'ny tranonao sy ny havanao ka lazao izy izy lazao aminy izay nataony tompo taminao zay le hoe zay zavatra hitanao renao tsapain-tananao ary ianao tonga vavolombelona no ambaranao amin'ny hafa tena anisan'ny manamarika ny fomba fiasantsika zany ty le hoe miantefa amin'ny isambatan'olona ty pasteur averintsika foana zany zay ka zay indrindra ny pasteur no tena hoe mahadiso hevitra mihitsy hoe le hoe miaraka tsika satria ny zavatra hitako sy zavatra tsapako tsy mitovy amin'ny zavatra tsapanao ihany koa ny zavatra nataony tompo tampoko tsy mitovy amin'ny nataony tompo taminao dia tsy afaka ilaza zavatra tsy tsapako azy zany raha hoe miaraka tsika amin'ny rahalahy zavatra tsy tsapako le izy zavatra tsy niainako fa ianao no natsapa le izy dia lasa tsy mety zay le hoe isambatan'olona tena tsy maintsy isambatan'olona le fitoriana filazantsara eto moa zany amin'le resaka fitombona ara-panahy ny fitombona ara-panahy koa ma tsy isambatan'olona satria na ny marina fa tsisy hoe ahoana moa no andrefesana hoe ty olona ty ara-panahy na ihany na ambonimbony kokoa ny ara-panahy ny tsy hita ny andrefesana zany fa
ny tsirairay avy zany mila mipetraka tsara mihitsy hoe ianao ve tena mahatratra n'lay fenitra zay tadiavina satria eo am'lay fitombona ara-panahy lay hoe spiritual growth zany dia misy ny hoe ndraindray zany tsika miatehitra le hoe ay zary to tsy misokatra zany zao ny fiangonana dia tsy afaka miaraka ny daholo tsika rehetra ary eo ny tena ahafantarana hoe manahoana am'izay rehefa ianao rery tsisy olona mihitsy tsisy mambra tsisy ininona miaraka aminao ary raha ohatra ka tsy nisy indray zao zavatra atao amin'ny studio atao amin'ny radio azisy zao zany dia anahoana zany ianao rery move enao afaka anao 10 andro feran'nyvavaka anao rery manokana afaka mijery taridalana ve anao na mandinika boky mandritra ny adiny ray isan'andro mandritra ny 10 andro mety afaka anao an'izany ve satria ao anatin'ny fitombona ara-panahy zany dia izay ny anisan'ny zavatra anankiray hoe tokony ny tsirairay avy dia manana hoe ndeha anao 10 andro manokana ho ay ny faharoa anatin'izay dia hoe eo amin'ny fipoazana sy ny fanavaozana isam-batan'olona zany dia le fitaraona mihitsy ny fanamasina tokony manao an'izany tsika ary ao anatin'ny sikla raha teo zany move afaka manao an'izany ho anao manokana ianao ny move tsika lay rojom-bavaka fitofito mbola mitoy ve reny rehetra ireny satria mbola tsy tapitra foana aloha fa dia mbola toizantsika foana zany ny fitalaonana izay fanamasina izay ary afaka mifady anina ve ianao raha ohatra ka tsy miaraka any am-piangonana move ianao afaka manao fifadikanina rery ao an-trano na hoe zandro any tsy misakafo fa dia mifady anina androany move afaka mifady anina manokana ianao ary mahafinaritra hoe misy fianakaviana manao alim-bavaka manokanao izy tsy mitangorona aloha fa izy mianakaviny ao misy ny sasany manao fifadikanina manokana tena zavatra azo atao mihitsy tompoko zany rehetrarehetra zany ary zao no tena ahitana hoe atraiza tokoa ny olona eo amin'ity fanandramana ara-panahy ity eo ihany koa ny hoe renylay hoe velomin'ny teniny sy minono mpaminany eo anatin'ny fitombona ara-panahy daholo mantsy reny raha ohatra ka tsy afaka manao an'izany ary isaky ny tsika zao larobia ariva tsy afaka makany ny zoma ariva move tsika mandritra ny herinandro manao an'ity velomin'ny teny sy minono mpaminany ve isika sa miantehitra fotsiny hoe raha vao tsy mandeha ny oazisy dia efa tamin'ny commentaire fa aiza ny velomin'ny teny aiza atao tsy nisy dia faly fotsiny ianao mihinana n'izay zavatra aroso fa ianao mihitsy mipikarakara le izy mba hohaninao zay izy ny tsara kokoa zany fa ny olona zatra tolorana fotsiny dia lasa midonana am-pony ianao rehefa avy ao anatin'io ihany koa pasteur dia hoe reo fomba fiaina rehetra izay tena maha isika atsika be deaibe zany ny fomba fiaina hoe tena move tsika amin'ireo fomba fiaina lay hoe lifestyle lay fomba fiaina mahazanaka andriamanitra atsika maha-kristian manaraka ny baiboly mihitsy manaraka ny sotoavina ny reo fotomponona manahoana ny fitafy manahoana ny mozika enona manahoana ny fitandremana ny sabata manahoana ny resaka momba ny fahalalana ao an'ireo zavatra rehetra ao anatin'ny soratra masina ao anatin'io mantsy lay hoe fitombona ara-panahy daholo zany rehetrarehetra izany move tena voafehanao ary rehefa ianao rery ve afaka mandray fanapaha-kevitra hoe ahoana am'izay ary mikasika an'reto ary ao anatin'izay dia ny hoe ny vavaka fanelanelanana moa zany amin'ny fomba rehetra zao ny fotoana hifampivavahana ao anatin'ilay fitombona ara-panahy dia mifampivavaka isika manana diarim-bavaka vea move isika efa mampiasa n'ilay hoe power of 7 io koa zany tena tafiditra ao anatin'io na eto amin'ny division antsika aza hoe ny olona ray mba manana olona fito ivavahana olona ray manana olona fito izarana DVD olona ray manana olona fito ipartagena zavatra ny olona ray manana olona fito anaovana asa so ny olona ray manana olona fito sy ny sisa fa dia mbola mifahazazany moa zany rehetra zany fa dia tsy mitsahatra isika manentana na dia ho fotsy volo eto aza ray aman-dreny pasteur tsy maintsy resahana mba hampitombo ny rehetra eo amin'ity asan'andriamanitra ity ka reo zany misy zavatra vitsivitsy zay tokony mba hanaovantsika fampiarana ao anatin'ny hoe I will go dia ny fitombona ara-panahy ny mission zany dia ny fitombona ara-panahy fa ny resaka leadership moa zany dia fantatsika mikasika ny hoe manahoana ny fitariana ao anatin'izao toe-javatra sarotra zao zany move mba mivory ihany ny komity move mba miresaka momba ny asa fitoriana zany resantsika zany move mba mandinika an'izany ny foloha-tsampany hoe inary no ataontsika sady efa confiné daholo ny zavatra rehetra ka tsetsatsetsat tsiaritra zay rehetrarehetra zay pasteur efa mamaraparana isika mbola misy zavatra ve tokony ambara mba ho fanentanana amin'izao fotoana izao ny zavatra ambara ngamany a fanamafisana zany raha ny tena marina tamin'ny volana jona teo zany a no tokony nanatanterana ny fivorembean'ny foibe maneran-tany a kanefa no ny antony izay efa niarahantsika mahita dia nandray fanapaha-kevitra ny foibe maneran-tany na embotra amin'ny volana mai 2021 ny fivorembe maneran-tany kanefa na dia izany azy
tokony tamin'ny volana jona teo zany no nanaovana le lancement lise officiel zay mantsy le programme tokony tamin'ny volana jona teo zany tany amin'ny février-mbe maneran-tany no nanaovana ny lancement officiel nyty tetikasa lehibe ty kanefa na dia tsy afaka natao za le février-mbe maneran-tany fa nahevitra amin'ny taona ho avy dia na ndray fanapaha-kevitra ihany ny février maneran-tany lancé an'ilay tetikasa am'ty taonty ary efa ny lancena lizy tamin'ny 4 juillet teo lancena lay hoe le tetikasa hoe I will go mandritra ny 5 taona hatramin'ny taona 5 sy 20. Tsy miandry zany tsy miandry hoe naemitra le février-mbe maneran-tany dia emitra koa le tetikasa tena tsy miandry zay zany tokony apetratratsika hoe tsy miandry ny ty asa ty tsy miandry mihitsy le asa hoe mikatona zao ny fiangonana dia mijanona daholo ny programme anasa fiangonana rehetrarehetra sisa tsy miandry le asa zay zany le volazan'ny pasteur teo le any amin'le resaka leadership hoe tokony mandeha foana zany ny zavatra rehetra any amin'ny fiangonana any hoe tamin'ity taonty tsika manana tetikasa ohatran'izao tokony tanterahana ahoana zany ny fomba natanterahana azy manoloana le toe-javatra de mila miketriketrika zany zay le resaka leadership mila miketriketrika zany mila mandinika anao mila mieritreritra hoe ahoana tokoa moa zany ny anatanterahana zany hoe tokony ny chorale ny atokopira amin'ty taonty dia manana ezaka lehibe ohatra zany zao ifampizarako aminao hoe fiangonana anankiray moa zany zay mivangina de hoe manana tetikasa lehibe izy amin'ty taonty ny atokopira anao fitorinan-kira lehibe kanefa raha zao ny toe-javatra miseho tsy afaka aminao an'izany de eo zany mila mandinika zay le resaka leadership mila mandinika hoe ahoana ary fomba hiatrehana an'izany toe-javatra fa tsy hoe tsy hita moa reto fa de confinement tsika ka de aloha miandry amin'ny herintaona indray de lasa miandry amin'ny herintaona koa zany miasa azo pasteur le izy fa zay le mahatonga le tepoka telo ny teny pasteur teo tena fototra mihitsy zany le tepoka anankitelo teo le hoe mission sy le hoe croissance spirituelle sy le resaka leadership raha fitipitinina zany ny zavatra rehetra zay nyresantsika teo ao anatin'ity tontolo hoe I will go ty dia tsy maintsy mijery ny fomba rehetra ianao mba handehanana ao anatin'ny situation sy ny toe-javatra sarotra ohatran'izao mihitsy zany ny hoe ahoana raha ohatra ianao ka hoe tia ny zavatra efa neritreretinao atao tamin'ity mety teanao conférence ianao teanao séminaire te hamory olona be deaibe ianao de mangataka amin'ny fanahy zany hoe inona ary zany no ataoko mba afahako manao inona ny stratégie atao indray zany amin'ny fitona filazantsara fa tsy afaka miandro mihitsy tompoko ny asa ohatran'le nyresahana teo fa tsy maintsy isika fa ianao zany lasa mety toerakafa indray no andehanany sasany I will go to the market ny sasany any atsena ny sasany any amin'ny toerakafa fa eto dia amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ary le zavatra efatra reo zany tsy azo adinoana kosa am'ilay ao amin'ny Matitoko 7:20 de reo io foana zany ny zavatra tokony tsaroana hoe mandehana zay aloha zany ny zavatra voalohany mandehana dikan'izany hoe mandehana zany angery havana de mialy amin'ny toerana ray mandeha amin'ny toerana anankiray zay ny hoe mandehana misy déplacement mila atao misy hery mila miala ao aminao misy olona zany ohatrany hoe te eo amin'ny toerana moramora fotsiny izy tsy mila manao mandany hery fa de eo fotsiny dia zay zany zavatra anankiray hoe mandehana ny faharoa de hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra zay zany tsy azo adonao koa hoe manana ndraikitra ianao ary ho adin'i Kristy hoe aiza daholo moa zany reo nataonao mpianatra rehetra tsy natao membre fotsiny fa natao mpianatra ny fahatelo de ilay hoe manao batisa ao anatin'izao confinement zao
dia be dia be ihany koa ny olona zay hoe zay misy atao batisa ny olona misy ihany koa mangataka zay mba atao batisa fa tena resy lahatra so sanatrika ny olona koa mondraindray mahatahotra fahafatesana dia zay mety manosika azy tsy maninona zany fa nitiana resana dia hoe zay rehetra mbola tsy natao batisa miazaka zangana fa tsy fantatra hoe ahoana miafaran'ity tantara ity miresaha ny pasteur miresaha fa azo atao ny batisa zany tsisy olana mihitsy ny fanaovana batisa fa manaraka amin'ny fepetra tsara isika ao anatin'izay na any amin'ny ranobe na any amin'ny ranobe misy mangataka ny tenanay hoe mba atao batisa amin'ny ranobe zay pasteur fa resy lahatra tamin'ny conférence na tamin'ny fampianarana ary mbola isy ihany koa ny apokalypsy zao zay rehetra resy lahatra tompoko aza misalasala miresaka sy ny fampiantso fa atao mihitsy ny batisa fa zany ny baiko eto fa misy fepetra zay arahana sy ambara aminao zany hoe zao ny fomba natanterana azy miresaka amin'ny pasteur ihany koa isika dia aoka zany mba tena ho tanterahana foana ny batisa fa tsy fantatrao zay toe-javatra isy ao arindrina kely ao ary lay hoe mampianatra azy hitandrina eto zany dia zao hoe misy zatra be deabe fa hitantsika ho an'izay manaraka tsy tapaka ny fandarana reny conférence sy ny sisa reny efa misy fampianarana betsaka efa hitantsika tao anatin'ireny na dia tsy amin'ny fahafenony azy fa raha resy lahatra ianao efa hitako ny fahamarinana mila atao batisa ao ariny batisa nge mbola mianatra foana ary misy olona mipetraka eo amin'ny toerany fanahy masina hoe mbola tsy azo atao ianina fa mbola tsy complet ohatra ny fianarana fa rehefa mazava amindreo hoe reto ilay fototra tena iainana dia manaiky an' jesosy kristy io tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana dia aoka tsy aka ny toerany fanahy masina isika hitsara hoe tsy tokony atao izy na fa rehefa resy lahatra izy manaraka an'ireo fandaminana sy fepetra rehetra manao fanadinana sy mampianatra azy isika dia tsara zany ny mirosonyreny olona reny amin'ny rano batisa satria zay le dia mianatra koa isika mitandrina fa tsy hoe rehefa vita batisa dia efa ok efa voavonjy zay fa ao anatin'le hoe I will go zany dia andeha ihany koa ianao lasa ianao ndray mandray an'ireo iraka reo dia mandeha manaparitaka ary misy olona aza mbola tsy tena tafiditra ao anatin'ny rano batisa kory kanefa efa mitory ny filazantsara ny fianakaviany sy ny namany rehetra zava-dehibe ary an'Andriamanitra rery ny voninahitra momba n'izany rehetrarehetra izany eny ary pasteur tsy haiko raha mbola misy teny farany ao anatin'izao fandarantsika izao fa mifarana moa zany izy tia tianao fampizarana zany amaranantsika azy teny amaranako azy angamany pasteur iverina kely andrain'ny lisa atoko fahenina dia maky teny eo amin'ny Ezekela ihany koa zay no tiako amarana anazy lay teny amin'ny Isaia atoko fahenina tena mahafinaritra lay teny ny antso any Isaia Andriamanitra fantatra Andriamanitra ny Isaia fantany fa lehilahy maloto molotra lehilahy maloto mpanota fantatra Andriamanitra ny Isaia fa Andriamanitra mihitsy no nanome vahaolana ho an'izay Andriamanitra nanome vahaolana ohatra ny tehite zany Andriamanitra hoe tsy problème zany ry Isaia inona ny problème anao maloto ianao ao fa diovina ianao zao ny fomba nadiovina anao zay ny tena mahafinaritra zay aoka tsy isika mihitsy no ametraka olana amin'ilay appel na le iraka ihany koa zay ampanofin'Andriamanitra aoka tsy isika mihitsy nametraka olana ny am'izay fa Andriamanitra mihitsy ao amin'ilay Isaia atoko fahenina Andriamanitra ne no manao intervention ho an'ny Isaia tamin'ny alalan'ny anjely sy ny sisy ary zavatra lehibe ihany koa dia hoe famelan-keloko zay no nataon'Andriamanitra famelan-keloko no nomeny an'i Isaia ary tika ihany koa raha mba ho fanandramantsika izany voalaza izany fanandramany famelan-keloko ianao zany tena mila mahatsapa mihitsy ny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra raha mbola misy fahotana mitambesatra aminao tena mahavesatra fa tsy miainga mihitsy ianao tena avesatra ao an-tsainao mihitsy ny anao ny asan'Andriamanitra raha mbola misy fahotana mitambesatra ao zay mahatonga an'Andriamanitra niditra antsehatra nanafaka an'izay zavatra zay nitambesatra tamin'ny Isaia zay hoe afaka izy ny elokao afaka ny elokao ary voavilany ny fahotanao avy eo tsy nanisy olona natsony Isaia fa tonga dia namaly izy hoe inty aho iraho aho point anankiray zany zay point faharoa dia eo amin'ny Ezekela ao amin'ny Ezekela no andeha ho vakitsika Ezekela toko fafito amin'ny telopolo dia zao ny voalazany ten'Andriamanitra Ezekela toko fafito amin'ny telopolo fa nanino izy ty
dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany dia ozy izy tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanahiny no nitondran'i Jehovah nivoaka dia napetrany teo amin'ny loasa feno taolana ao izy izy andihy faharoa ary nitondray nandehandeha teny amin'ireo izy ny fanahin'i Jehovah zany nitondra ny Ezekela nandehandeha teny amin'ilay taolana ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loasa ireo taolana zany ary indreo maina dia maina taolana maina be da be dia inona mba teny Jehovah andihy fahatelo ary io Jehovah tamiko zanak'olona moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto dia namaly Ezekela hoe Jehovah tompo ianao ny mahalala mahafinaritra itantara io faminaniana taolana maina be da be dia mametraka fantaniana Andriamanitra hoe moa mbola mety ho velona ihany ve reto taolana reto mbola mety ho velona ihany zay le tenko tamin'ny voalohany pasteur hoe le demoniaka nitoetra tany amin'ny fasana maty misy zavatra maty tao amin'ny tao maty tahaka nyty reto taolana reto maina taolana maina e mbola mety ho velona ihany ve nandritra ny efa-bolana confinement mbola mety ho velona ihany ve fa zao mahafinaritra an'izy dia zao faminaniana nandefa faminaniana Andriamanitra ao amin'ny andeha fahadimy dia zao ny voalazany izao ny lazain'i Jehovah tompo amin'reto taolana reto indro asiko fofinainy ianareo ka ho velona zay anko mba tena faniriko atsika tsirairay avy mba ho tanteran'Andriamanitra amintsika ne io faminaniana io dia ho zay Jehovah hoe indro asiko fofinaina ianareo ka ho velona le taolana maina dia ho zay Jehovah hoe ho asiko fofinaina ka ho velona izy ia zava-dehibe zany zay ry ava-malala zay fifanentanana izay raha tena azonao tsara zany ny afatra dia manodidina an'izay zany ao anatin'ny 5 taona amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tany andro fafito hoe I will go andeha aho zay moa zany dia izy zay tianao na inona soratanao na inona fa manomboka zao zany rehefa mba mipartage zavatra dia mba tsy corona foana no misoratra eo corona virus tsisy farany atao hira mihitsy fa mba mamorona indray hira manaova publication I will go vo mifampiaraba zany zao isika ao amin'ny any amin'ny tambajotra rehetra any dia I will go aloha no mandeha voalohany dia toy izo amin'izay ny resaka rehefa aveo vo mifankahita eny an-dalana rehetra eny I will go ianao ve mba andeha koa dia I will go to dia mandeha indray ny resaka lasa fifampiarabana le izy raha tsy zany io tsy lasa fomba fiaina manaova impression mihitsy isika en couleur soraty eo mitolambara varatsika vo miditra eo zany ka raha mba misy fotoana zany amanginatsika dia mba hita io mba misy ohatra I will go azony olona le resaka hoe ao anatin'ny 5 taona zany dia miodidina ao anatin'izay hoe andeha foana isika amin'ny asa fitony mety ho gaga ny olona inona ihany ary ty I will go ty fa mba hatonga n'le zavatra hipetraka tsara mila hita amin'ny masonao le izy mila reny sofinao foana le izy mila verimberina mba ho tena tafapetraka ka dia samy zany mba manao fanandramana daholy ao anatin'izao lancement zao hoe andao isika andeha dia zay fomba rehetra anaparitana an'izay afatra zay amin'ny namanao sy amin'ny mpiray fanantenana rehefa misokatra amin'ny fiangonana raha sitrapon'Andriamanitra dia mba ataovy soratra ngeza be amin'ny toerana anankiray mihitsy hoe I will go dia nataonao koa inty aho irao aho le Isaia toko fahenina teo ataovy eo miaraka amin'ny toko sy andininy dia manaova publication betsaka araka izay azo atao zany mikasika an'izay zay zany fomba fanentanana raha tena voarainao ny afatra tetika dia mirary soa antsika rehetra mino isika fa ho avy tsy ela Kristy ary ho vita izao fitoriana amin'ny filazantsara izao mifarana treo ihany koa zany ny fotoanantsika tamin'ity folakandro ity ny tompo manan-kare pasoavana ny no omba sy tantana antsika rehetra mandritra ny herinandro vaovao zay miditra indray mbola miafina aminao ny minitra sy ny segondra rehetra ao arinan'izao fa dia mametraka ny fiainana rehetra operan-tanin'Andriamanitra ny tena azo atao famindrampon'Andriamanitra no iainantsika io tsy misy afaka mireare mihitsy hoe za dia tsy hovoanitsy na tsy hovoany rina tsy ho faty mihitsy na matanjaka be na dia manao fiarovana azo antoka azy fa Jehovah mibatery fiarovana ho antsika ary miafina amin'ny Kristy isan'andro ka na dia sanatria andalo an'izany aza dia izy no anafaka antsika hatramin'ny farany ka dia andeha isy hira anankiray izay ho alefan'ny teknisiana dia hivavaka isika rehefa avy eo.
omandroso amin'ny lalina kokoa fadiny miambo fangana mandroso marono efa lavo sefavo ka fangana mandroso jesosy no filo fangana mandroso erezurenity mandroso ewalo sotrotraka ety yanawane nuvofidimbane ka fangana rede mandroso jesosy no filo omandroso amin'ny lalina kokoa jereo ny tewalo miaurinako fa mbola misy reo asy zay atao ka fangana mazoto erezore iza fangana mandroso erezorenity mandroso ewalo sotrotraka ety yanao ane nuvofidimbane ka fangana rede mandroso jesosy no filo omandroso amin'ny lalina kokoa esorin'ny laina miasa no vitao reo andro lasefa maro vetoko miadidi vitaina le mbola miandria fangana mandroso erezorenity mandroso ewalo sotrotraka ety yanao ane nuvofidimbane ka fangana rede mandroso jesosy no filo jesosy io otarin'ny olonao androso ewalo miaraka aminao mirefa vita isaorana ianio fa izakely sisa jesosy io ampio fangana mandroso erezorenity mandroso ewalo sotrotraka ety yanao ane nuvofidimbane ka fangana rede mandroso jesosy no filo andeha hiaraka hivavaka isika andriamanitra rainay izay ny ananitra miantso anay ianao manao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay satria manana asa hovitaina ianao miaraka aminay eny na dia fantatray fa vitanao aza manao izany vitanao no maniraka anjely gabriela manidina avy any an-danitra hamita ny asa ao anatin'ny fotoana foy fa noho ny fitiavanao noho ny famindraponao noho ny fahasoavanao andriamanitra dia miantso anay olombelona mpanota maloto tahaka ny Isaia mba handeha ho irakao ampio mba tena tsapa izany fiantsona izany sarobidy loatra izany fiantsona zay ataonao aminay izany ary ianao mihitsy no manome vahaolana dia tsina fa ny fanafana ny fahotana fanadiovana anay tompo andriamanitra ataovy resy lahatra ny amin'ny famelan-keloka avy aminao zahay ary aoka tsy anana fialan-tsiny intsony zahay manoloana ny antso zay ataonao ka andray fanapahan-kevitra hoe andeha I will go tsy miandro ny hafa fa ny tsirairay avy mihitsy no andray fanapahan-kevitra hoe andeha tsy toetra foana araka ny voalaza amin'ny fanoaranao amin'ny teninao ianao Jesosy no filoha ianao no mpitarika anay dia mahatoky anao zahay tsy misy atahoranay fa ianao no mpitarika eo aloha dia mahatoky anao zahay manoloana toe-javatra zay iainanay kehitriny mahatoky anao zay Jesosy fa ianao no mpitarika afaka miaro ianao afaka mitantana ianao afaka mitahy ny tsirairay avy ianao aza vela iahany amin'izany ny olonao Andriamanitra fariseo lahatra fa ianao ny filoha zay mpitarika eo aloha
taio ny herinandro eo diavinay anohy ny fitoliana filazantsara izay eto amin'ny radio azisy amin'ny tambazotra maro samihafa manomboka rapitso indray ny afatra makasika bokyny apokalipsy dia ianao sahady nefa ialoha amin'izany asa fitoliana ny filazantsara izany mombana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no anonana ny vavaka amen dia izay indray ary ava-malala ny fiarantsika tamin'ity androany ity isorana be deaibe no nanaraka ny fandarana rehetra tamin'ity sabata ity ary eto ambavaka hatrany mba ho tomomba natsaka sy andavany ny zavatra rehetra mankasitraka ny teknisianina tamin'ny fampitana antsary ny fampitana ny feo ihany koa ny tokantrano rehetrarehetra any mino izay fa hitondra fitombona ara-panasy ny fahasoavan'Andriamanitra dia mirary tontolo herinandro eo amban'ny fitariandray ao antsika rehetra veloma mandra-pitafa tompoko Ny finoako nakely toy ny voatsinapy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana eo anolona matukia mino ao Jesosy tsy mandao entweo amin'ny ny haiai aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakana eo anolona matukia mino ao Jesosy tsy mandao ny tanany ray de mitsotra mba hamonjy foana aoka handray de mivava manana finona ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay ho mandrakizay tiako fantatra entweo amin'ny ny naliai aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakana eo anolona matukia mino ao Jesosy mandao